Tompolasy tompovavy tafaraka indray isika amin'ity andro vaovao ity alatsinainy folo jolay 13 herinandro vaovao ihany koa no dikan'izay manantitra ny arabo mba ampirarintsoa antsika menakavy na ianao ty nitoerana na ianao ny ampitany ranomasina isaoran'ilay nary no ny fitantanany sy ny fitahiny ka mahatonga antsika afaka hiaraka ao anatin'ny sary sy ny feo ao anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada isika ilay antsoina hoe velatra mpamonjena nefa nambara ombenombeny zava-dehibe zany ary dia raisitsika mpifaliana izany andro izany ary raisitsika mpifaliana ihany koa ny fiarahana ny fiarahanao amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS midika hatrany fa miboiboika ao anatinao ny fitiavan-tanindrazana ny Madagasikara satria dia limpandrosoana isika liny fivorana leo ny fantarana leo ny tsy fampiasana leo ny tsy fandianana raharaha mahafoka be zay iainantsika menakavy amin'izao fotoana izao ka dia izay no isaorana antsika izany mametraka tsara ny mazava-dehibe sy loloavina atoloha ny firenena tsy hoe tonontonona foana firenena fa tena hoe may izy azy ka raha milahatra amin'ny firenena hafa dia tsy maintsy miezaka sika na eo aza ny tsy fahombiazana sy ny azo fijaliana sy ny fahoriana zay lanjainy malagasy amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay isaorantsika ny teknisianina marobe na eto amin'ny foibe zany na ny miparitaka manerana nosy mikarakara sy atao hoe manao zay azo atao mihitsy amin'ny tontolon'ny resaka teknika izany. Ankoatran'izay ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mazatra fa mafaka kana fitondrana lohahevitra no tsongaina atao anatin'ny maro ary ao anatin'izany no iezahana anazavana misimisy kokoa ireo toe-javatra zay everina fa manjavozavo amintsika. Ary ny mpanaraka miara-mononjy eto amin'ny MBS ny radio Mada dia tsy tara ary maharaka tsara tsy araka ny eritreritra sasany anareo fotsiny te tabataba ao sinsisa diso be zany tena tsy misy an'izany hoe herim-po verimainy zany fa ny fisiny itony fandarana itony dia mitondra anjara biriky be dia be mihitsy eo amin'ny fiainana eo amin'ny fanarahana ny raharaham-pirenena tsisy afaka ilaza mihitsy any ambadimbadika any amin'ny hoe izy rery ny mahavita ny fitondrana ny vaovao an'ny malagasy izy rery mahavita afamakafakana tsy marina zany fa mifameno ary ny olona dia malalaka amin'ny fandarana izay tiany hoarahana ka ianao zany zay manaraka amin'ny miara-manonja dia isaorana be dia be satria tsy herim-po verimaina mihitsy ianao tsy fotoana lany mihitsy ianao fa ny fianonany tony sy ny fanarahana ny atony fandarahany tony dia mampisokatra misimisy kokoa ny fomba fandraisana ny zava-misy eto amin'ny firenena mba tsy hinanam-bolony mba tsy vorebireby amin'ny tsipitsipikely eto sy aroa fa mba tena hoe hitondra fahamatorana sy hoe tena miteraka fijoroana sy mampitombo ny fitiavan-tanindrazana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tsy maintsy tenenina zay satria misy manontany mantsy misy manamarika nareo ve zany dia tsy reraka mihitsy manao an'io isan'andro aon'izay no reraka resaka fiainam-pirenena ny resahana tsy atao mahareraka mihitsy ary ny atao hoe tombontsoa dia ho an'ny besinimaro tombontsoa zay katsahana izany satria ianao koa tsy maintsy miezaka ao anatiny ilay izy ka dia zava-dehibe ny hoe fitiavan-tanindrazana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Namana fanirina zava-manantany ho avy eo izy fehefany andalana any rehefa latsinainy moa zany dia eo ny député ny voafity tamin'ny alalany tiko Madagasikara atao Avaradrano député Jerry Andremolaina fa amin'ity izy tsy afaka hiaraka amintsika noho ny adidy maro samihafa zany solombavambaoaka zany mantsy maro adidy zany rehefa misy ny zavatra tsy dia metimety any amin'ny district any dia any amin'ny député le olona midodododo
sasany zany amin'ny 10 maraina de efa milahatra amin'ny député jereo zay député azao zay député ka maro ny asa zanona zany ho an'ny solombavambahoaka ko ohatran'ilay fandaniana sy ny fandaniana lalàna eny Tsimbazaza de eo ihany koa zany ny fandraisana anjara amin'ny fandarana tahaka antony fa eo ihany koa ny amin'ny hoe ray aman-dreny amin'ny Mahaolom-Bafedy eny anivon'ny district dia tsy atao amban-javatra ihany koa izany ny raharaham-pianakaviana sy ny namany koa moa reny manaraka foana reny fa ianao zany Olom-Bafedy de tsy maintsy miloloha sy ny maro entana maro ka dia tsy afaka iaraka amintsika eto ny député Jerry Randrembilaina zany amin'ny torakity amin'ny manaraka izy ho avy eo ihany fa ny député Anatsimondrano raha treto aloha zany tokony ho tonga eo izy député Alain Ratsimbazaha vao fita tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara to amin'ny distriktan'ny Atsimondrano izany raha ohatra ihany koa akoatran'izay mety misy ampisehatra hafa ihany koa ho avy eo fa arakaraka ny fandaminana moa io sy ny fandaram-potoana maro samihafa zany satria daholo isika misy mitangorona be ny mpiasan'ny commune Antananarivo renivohitra ao amin'ny commune Analakely ao vao maraina io de hoe mandeha daholo ny telefona mitangorona mpiasa fa ahoana misy inona sy ny sisa ty eo votanany eo ka sa mandeha daholo de inona ihany zany zany izy tia resaka hoe tsy mbola fa raisana karama izany de nisy ny antso telefona zany reta mare hoe namana zany zay ty mbola tsy nahazo karama de hoy moa zany tena androany ty folo vao 10 juillet ina karama omeny eo vao folo 10 juillet le jona mbola tsy naray zay mpiasan'ny commune io de ahoana zany tena enjana be ko tena fiatrehana fiaina amin'ny fanadinany ankizy teo natrehana nandeha teo ny CP nandeha ny BPC ho avy ny baka ny fetim-pirenena efa laza tamin'ny 20 jona ny fiatrehana amin'ny fiainana andavanandro sy ny sisa tena enjana be mihitsy zany izay alay toe-javatra miseho ny mpanao gazety ny MBS moa lasa ny vao maraina zany hitatitra ny vaovao hoe inona marina ny tena zavatra misy zany ary zay zany dia atsonjovana tsy misy hoe analizy lavitra be tsy misy hoe zavatra lalina be fa mazava ny anton'izany rehetrarehetra izany eo amin'ny resaka fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny ary ny toe-javatra zay atao hoe misy problema eto isehony ny olana eto amin'ny firenena arakaraky ny sehatra misy azy ohatra hoe CNAPS ohatra hoe JIRAMA io tapaka lava io ohatra hoe ny commune manahirana daholo zany ohatra hoe ny tsy fandriam-pahalemana maro lafy reny zany dia tsika zao raha vao miresaka hoe JIRAMA de hoe ahoana ny fitantananao amin'ny JIRAMA ahoana an'izao ahoana ny fanoloana olona sy ny sisa de zay no ifatoantsika raha miresaka indray tsika hoe problema ny CNAPS dia ny ao no hitantsika raha miresaka tsika hoe tara ny fandaovana ny karaman'ny mpiasan'ny commune eto Andrenivohitra de mifatoka any amin'ny commune tsika fa rehefa araviny zany rehetrarehetra zany de inona ny dikany zavatra ray ihany ny dikany taratry ny tsy fandehanan'ny fitantanana amin'ny firenena zany matoa misy problema dia maneho ny tsy fandehanan'ny araka ny tokony izy ny fitantanana ny fiainam-pirenena fitantanana ny fiainam-pirenena zany dikan'izany fitantanana ny fiainam-bahoaka firenena egal vahoaka tsy firenena ny firenena raha tsy misy vahoaka ao aminy vahoaka mihitsy no azo ilazana azy ny olo-pirenena mantsy olo-pirenena mbola am'le resaka andraikitra zay resaka nationalité zay sisa fa le vahoaka tafiditra ao anatin'ny vahoaka ny zaza voateraka tompoko ny zaza madinika ny tanora ny lehibe vahoaka zany ka ren'le problema isan-karazany reny dia taratry ny maneho ny tsy faiza-mitantana
eto amin'ity firenen'ity ninninna fipasipasoana ninninna fialana bala ninninna filazana ny aminy hoe ny lalàna misy an'izao lalàna tokony kitihana la ny andro sy iza tsy faiza mitatana no mahatonga nyity fahorininy malagasy ity zany averimberina foana satria mbola misy mpitondra eo amin'izao fotoana zao de zay mahatonga ny olona azo mena tsiny mihitsy manisa andro amin'izao fotoana zao maly zao firy 7 jolay inona dikan'izany raha 7 jolay zany a patonga ny 7 septambra satria raha ny lalam-panorenana raha hoe raisina le daty le natolotra ny seni le anaovana fifidianana hoe 7 novambra de zao omaly 7 jolay a de patonga ny 7 septambra ane zany roa volana satria 7 septambra no fitaovana famaranana ny fitaom-piasany ny filoham-pirenena perinasa raha mbola latsaka izy zany moa anazy zay akoatra ny resabe resaka nationalité zoam-pirenena frantsay sy ny sisa fa izy aloha zany de frantsay izy aloha tsy iodikodintsika fa frantsay ny filoham-pirenena malagasy mazavy reny taratasy efa soniavin'ry Manuel Valls sy Bernard Cazeneuve reny frantsay izy dia eo no miodikodina ny mpanohana ny fitondrana anazy ihany koa zay fa manisa andro foana ny olona manisa andro raha ohatra zany zao ka 7 jolay omaly dia 7 septambra no famaranana ny fitaom-piasan'ny filoham-pirenena roa volana sisa io tsy resaka hoe roritina ndray zay roa volana zay tsy resaka roritina fa milaza ny zava-misy roa volana ve no entinao zany mama ny problema amin'ny malagasy roa volana ve no amahana ny knapy za roa volana ve no amahana ny jirama roa volana ve ny io resaka probleman'ny commune Antananarivo renivohitra io misedra olana ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana zao ninninna tenenina kanefa de misy fitondrana eo Antananarivo renivohitra raha ny tena izy tsy tokony hijerena olona izany hoe raha anina na rana renivohitra Madagasikara io de tokony ampiny ny mpitondra neny lalao Ravalomanana raha teo tsy nampiny ny mpitondra na vitany 9 jona zany vao tamin'ny herinany mihitsy ny resaka tamin'le mpiasan'ny commune tatsy ambadika tatsy tambo matsy manelanelana ny MB sy ny commune misy service ny commune ao ambadika eo de zao ny lazain'le namana hoe tena hafa ihany lesy tamin'ny andron'ny mama neny lalao Ravalomanana io lazain'ny mamy io zay moa fomba filazan'ny zareo mpiasa ao ambadika hafa ihany lesy ny tamin'ny andron'ny mama izy amin'ity lefa le tsy mandray karama ty zany le volana jony ty fa hoe hafa ahoana fa inona mahatonga anareo iteny zany amin'izany lesy tamin'ny 9 jona tonga de fa fiatrehana ny fetim-pirenena mahazo karama aloha n'izay fetim-pirenena zay de mbola mialany ny akoho ny vary ny menaka ny arendrina ho an'ny ankizy hatramin'ny bonbon sy biscuit marina zany ary tsy vitan'izay ozy tamin'ny andron'ny mama neny lalao Ravalomanana io fa mbola nisy prime rahetsy ariary tam'izany fa tamin'ity nga hoa tsisy an'izany manahoana nareo ao tsy aza miresaka zany fa ohatrany hoe mandatsa de moa tena hoe mialatsiny tsy hoe mandatsa fa hoe manontany tsisy an'izany ozy tsisy an'izany fa taloha izy tamin'ny andron'ny mama tamin'ny andro neny lalao Ravalomanana raka ny teneniny teo vary menaka biscuit arendrina ho an'ny ankizy sy ny sisa akoho tadidinay tsara mihitsy satria tamin'izany taria mamasina taria amin'ny taria terrain basikety taria no zarana an'le akoho zany tonga de miala camion be de fa mba metimety mihitsy ianao zany tonga ny trano any faly ny ankizy sy ny sisa samy nahazo ny hitanao zany hoe fetim-pirenena hitanao hoe misy ray aman-dreny ny eo anivon'ilay commune Antananarivo renivohitra tamin'izany antanio mipiasa mbola be de be mipiasa hatramin'izao miasa ao tamin'izany mbola miampy prime azo zany le akosiny rehetrarehetra de ndanandray ho makary amin'ny birao numéro zao ariva misy listre zay de manosina izy mahazo prime ray hetsy tamin'izany tany amin'ny 7 taona lasa 5 taona lasa tany
nisen'izany lasa manembronembona lasa mahatsiaro ny tam'izany ny mpiasa izay bolao am'zao fotoan'zao misy moa zany ny niditra da teoriana fa zany ny zava-misy tsy misy fironiny zany fa miteny amintsika fotsiny hoe zany ny taratry ny tsy faiza mitata na am'izao fotoan'zao eto am'ty fireneny ity ka 2 volana ve 7 jolay omaly patonga 7 septambra raha inona no atenaina am'izany dia am'ty herinandro ity zany zao samy miandry ny rehetrarehetra hoe ivoahany date ofisialy anaovana ny fifidianana tsika tsy mbola resaka hoe gouvernemanta hoe io gouvernement io hoe tena hoe io zany mbola eo aloha de hoe karakara fifidianana sinsisa manahoana ny fatokisana an'io sinsisa raha tarafina amin'ny zavatra nataony hatramin'izay mbola tsy resaka zay aloha tsika mbola resaka daty zao zany hoe raha ohatra zany jerentsika amin'ny akapobeny dia am'ty herinandro ty no andrasana ny voan'ny date ofisialy avoaka ny fahefanam-panatanteraka gouvernemanta date ofisialy zany avoaka amin'ny alalan'ny décret didim-panjakana mbola tsy le manangy amin'ny fito aloha fa le hoe daty hoe rovina ilay daty mpifidianana am'ty herinandro ty zany zao raha ny tokony ho izy no ivoahany zay fa eto amintsika ty moa afakely mihitsy tsy fantatra tsony hoe ahoana na ahoana fa ny seny milaza an'izay lazainy ny gouvernemanta tsy samysehatra tsy samiatrika ny solombavambahoaka ny any amin'ny fiadinan'ny repoblika mahay am'izay mamay azo keo izy fiatrehana mpanao gazety zany aloha de tsisy nefa amin'ny fotoana tena hoe kiondalana izay andalova amin'ny firenena tahaka an'izao tena ilaina ny fanazavana avy amin'ny mpanatanteraka ngama raha hoe misy ny conférence de presse na adiny 3 ara tsy ampy marina tena tsy ampy zany adiny 3 zany ohatra hoe manao conférence de presse ohatra zany hoe tena mpanao gazety tsy misy anavahana tenenina herinandro meloha fa azona iantoka fa hiakatra ihany koa ny mpanao gazety avy any amin'ny faritra manana an'izay lazainy ihany koa reny fa hoe fa tsisy zany tsy isy aloha hatreto mireny le hoe fandianana mivoaka ny velany manatrika fivoriana manao visite de courtoisie za travail zay lazana azy ataon'ny filoham-pirenena zany tsy fantatra efa any va hoe zao communiqué no alefa ny seraseran'ny fiadinan'ny repoblika fa nga izay vokina communiqué le olona le mifampiresaka tena hoe miatrika no zava-dehibe ka ny mpanatanteraka n'izao fotoan'izao ohatra mitsotsoka mpanao gazety mitsotsoka ary amin'ny fahefanam-panao lalàna ary solombavambahoaka ahemitra ny fionana sinsisa fasefasy le fiainam-pirenena nefa ilana fanazavana zavatra be dehibe ilana fanazavana fa matoa tsy mitondra fanazavana matoa mandosindositra solombavambahoaka matoa mandosindositra mpanao gazety dia misy antony ao milaza tsy anontaniana zay le fietsika zay le hoe miatakataka de milaza tsy anontaniana ny dikan'izay zany hoe tsy mahavita manazava araka ny tokony ho izy ny tena toetra raha kanefa na tsy anazava arane ianareo mpitondra fantatry ny olona foana ny tena marina fantatra foana io na iteninareo na tsy iteny ahoana moa tsy afantaran'ny olona ko ny akohan'ny sy mivorona sy ny ombony ary misy mangala zao any avaradrano any any faritra kadina andrina sy feferana any be dehibe ny olona mitaraina hoe manjaka indray ny alatromby avaradrano zany tsy lavitra manjaka ny alatromby akoatran'izay mahazovahana ny alatra tany ho atsika zay mba manana tany hoe tena mazava tsara karakarao rehefa mazava tsara hoe ianao zany ny taranaka tena hoe mandova ara-dalàna fa misy am'ireny koa misy manao osoka zany ty resaka osokosoko ty mahazo laka mihitsy akoatran'le hoe tonga de efa manao be fiavy ohatra amin'ny bulldozer le bulldozer mantsy mitrongy de manao an'izany ny sasany alatra tany tsy fantatra hoe ahoana hoe de anay ty de ny sasany misy mivarotra tsokosoko nefa tsy mpandova akory tsy voasoratra ny anatin'ny acte de l'autorité nataon'ny ray aman-dreny hoe reto ny mpandova
ny ray aman-dray moa zany mazava loatra efa maty daholy de misy misandoka teorina zay teo zay zao be de be ny endrika ady tany am'izao fotoana zao amin'ny endriny maro isan-karazany efa nytenentsika teto fianakaviana samy fianakaviana ao mifandramatra ao de ny sasany resaka tany 2 metatra sy 3 metatra ny fampitoriana eny amin'ny tribunal sahirana hatramin'ny mpitsara satria izy menakavo miady eo ny sasany ray tsy fianakaviana olona tsy fantatra avany ohatran'ny parachute avany de hoe anay ty mieritreritra hoe reto olona tsy nahita fianarana reto tsy mahay lalàna zany ny olona ka iza no amahan zany de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy mpitondra ve eto ny zaza ao an-trano arany miady de anjaran'ny ray aman-dreny mandamy manino mainka moa fa resaka hoe raharam-pirenena olona miady tany ery samby manana an'izay lazainy samy milaza azo manamarina de eo mipetraka ny fitsarana ny fanjakana amin'ny maray aman-dreny azy dia tokony andray ny andraikiny fa rehefa tsy mandray andraikitra zany ato amin'le olana aty tsy mandray andraikitra avely eo de mitatra de azakakitsika raha ohatra ka tsy misy mandeha amin'ny loniny ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao zany de ho avy ny fifidianana amin'ny herinandro ty araka nambarantsika teo tena mba andrasana mihitsy eo datom-pifidianana io avoaka amin'ny fomba ofisialy hoe rovina anaraka ny tenin'ny seni ihany ve sa ahoana sa misy kajikajy any ambadika any hoe oka aloha fa raha am'izao daty de ahoana inona ny mampetipety atsika tsy izay mampetipetenao no atao na hoe tsy izay mampetipetiny atoko atsy tsy izay mampetipeteny rahanina no atao amin'ny resaka daty fa izay mety amin'ny vahoaka malagasy zay ny tokony ho izy misaka kely tsika atao amin'ny kandida tsy tokony isy an'izany hoe kandida ankarana kandida any rosianina kandida any frantsay kandida any amerikanina kandida any iza koa asa ny afrikanina koa hoe manana kandida ho atosika tsy tokony ho zany le izy fa de hoe zay milatsaka eo kandida ny malagasy président Marc Ravalomanana zao kandida izy ny voalohany kandida président ny repoblika kandida ny malagasy satria ny malagasy no nangataka sy ny talao taminy milatsaha ianao président ary anasoa sy ampandroso ny firenena malagasy ny tanjon'izay rehetra latsakeo fa tsy fantatrako aloha mety ny sasany mety manana tanjona hafa hoe nilatsahan'ny président ny repoblika de manan'izay eritreriny manokana any izy fa ny président Marc Ravalomanana mazava ny olona no nangataka azy irotsaka eo mazava zay de mivaliany hoe eny ara fa dia enkony ny fangatanareo fa dia irotsaka hovidiana ho président ny repoblika mazava tsara mihitsy nen'ny sasany manana ny eritreriny izy hoe ny argument sika hoe inona ny ilatsahany eo samy manany azy any fa raha nen'ny président Marc Ravalomanana mazava tsara izay filatsahana izay sy ny antony nilatsahany hofidiana ho président ny repoblika izany eto amin'ity firenena ity ka zany zavatra rehetrarehetra zany mampisaina atsika zay hoa eto tsy hoe manery zay tsy teny mihitsy hoe any anainy tsy maintsy marina any anainy tsy maintsy arahana tsy zay fa mitondra ny fanazavana no atao eto ary zay areto mampirisika mihitsy efa tenenina eto foana arao daholy zao karazana radio rehetrarehetra zao enoy zao karazana tele rehetrarehetra zao jereo zao karazana gazety rehetrarehetra zao na ny eto an-toerana ny any ivelany jereo daholy zay tsy miteny mihitsy hoe miara-manonja ny MBS ny radio Mada ihany arahana tsia arao daholy na iza na mpanohana ny fitondrana na iza amin'ny resaka hainao manjery sy ny fampalalam-baovao arao daholy de ho hitanao amin'izay hoe ianao zany no mamakafaka amin'izay satria tsy maintsy ajaina izay fahafahany tsirairay izay tsy maintsy ajaina tsy manao fomba sasany hoe terena hoe ty ihany enona fa zao ny sasany ara indraindray le fa tena le entin'ny fahatezerana de
misy masamy laza mihitsy any tokantrano misy zany hoe vo mandeha zany ny famakafakana na hoe fampalalambo avao amina ina manjery sasany ka nzahatra enon'le olona ao a de milaza hoe tena mety mihitsy zao fiainan'ny malagasy zao tena mba miezaka kosa fanjakana de misy tezitra okake inona koa ny enona zany fa pioany io tsy mety zay enoy mihitsy de avy eo apitao amin'ny fiainanao sanandro ary ny firenena iditra amin'ny fifidianana am'izay ianao zany a matanjaka tsara ara-potikevitra tsy resaka hoe fanatisma na hoe na inona de ny anazy zao ihany ny mpanohana ny président Macravalimanana mantsy lazainy sasany hoe ny anareo fanatisma ny anareo zao sinsisa diso zany tsy fanatisma mihitsy io ny antony ny talaoniny vahoaka malagasy zany de mihitsy hoe vahoaka malagasy satria misy karazany eny le olona mitalao reny na mpianatra na mpiasa amin'ny orinasa isan-karazany na tatsaha na olona mpisehatra ety amin'ny tanan-dehibe na mpandraraha na zokiolona na tanora mpianatra na inona na olona diplôme samy mitovy daholo ny lazainy hoe tena raha tsy président Macravalimanana ny tena soferan'ity fireneny ity tsy lasa nefa tsy afaka tonga de hiditra manta am'izay tony nataon'ny sasany tamin'ny sivy sy roa arivo fa tsy maintsy mandalo fifidianana ary zay ny tena izy mandalo fifidianana ara-demokratika anjakan'ny famarinina keny rehetra mangarahara reny lesony efa nampianarina isaky mihetsika reny manaja ny demokrasia mangarahara ekeniny rehetra tandalana fahefana misaraka tsara tsy misy mifanitsaka zany foana ny lesony eto état de droit bonne gouvernance séparation de pouvoir resaka demokrasia fahefampitsarana tena mba maleo tena tsara tena mba miazaraka ny tokony ho izy zany eny ny lesony de zay no heveriny maro hoe mba hanjaka eto amin'ity Madagasikara ity fa ny zavatra hita tena mifanipaka am'izany raha ny jerena ny atram'izay zany ka hatram'izao fanipaka am'izany de zay mahatonga ny olona hoe izahay raha nangataka amin'ny président Macravalimanana ilatsaka eo tsy resaka fanatisma mihitsy io fa tena resaka faharesen-dahatra ny ainga tamin'ny famakafakana sy ny fandiniana ny zavatra iainana isanandro fampitahana ny fiainana tany amin'ny 10 taona lasa tany amin'ny 5 taona lasa ampitaina amin'ny zao dia mazava mikaikaika ny olona mijaly rovina ihany vo ifarany ty fijaliany ity marina any amin'ny baiboly miteny hoe ty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana fahazakivy hoy Kristy fa izah eto tondra fanantenana sy ny sisa ka zay le hoe tsy kivy zay fa manana finoana rehefa refesina zany zao hoe manahoana ilay finoana ao anatin'ny malagasy raha azo refesina manahoana ilay fanantenana ao anatin'ny malagasy de tsy haiko aloha ny eny sasany fa rehefa niteny président Macravalimanana tamin'ny sabotsy iny ny tery amin'ny Magro Tanjombato hoe ilatsaka ho président ny republika fa tsy haiko na lasa fois 10 na fois 50 na fois 100 na fois 1000 na fois 10 000 ny fanantenana tao anatin'ny olona izay tany sy izay nare zany tonga de tsisy ady hevitra zany dina ny diran'ny fanatisma am'izany ary reny olony reny ane le teny Tanjombato reny no hita teo roa alina mahery fa ny tany rehetrarehetra tany dia velom-panantenana hoe tena misaotranao Andriamanitra fa ino araka ny tenenina teto mandra-pahatonga n'ilay fotoana efa atoandro mihitsy mandra-pahatonga n'ilay fotoana ny tenena amin'ny président Macravalimanana hoe ilatsaka mbola suspense ho any tao hatrany ambavady
tamin'ny fandehanany resaka rehetrarehetra tao ny kabary ny fandimbiasana izaka ny faritany izaka ny distrika nandray fitenenana tao doly mbola suspense hoe inona raha no tenen'ny président Marc Ravalomanana inona raha no teneniny io dia ahoana dia fampanontany tsisy mahalala fa rehefa nyteny izy latsaka foana daholo ny aya rehetrarehetra dia tsika zany zao le tonga amin'le fiteny hoe makany raha nytiatsika ane efa fantatra io datim-pifidianana io raha nytiatsika ane hoe tena hoe mipetrapetraka daholo ny fandaminana ny lafin'ny teknika tafiditra ao ny arabola ny lojistika ny olombelona hiasa ao anatin'izany tontolo-pifidianana zany raha nytiatsika tena mipetrapetraka daholo zany ohatran't zany miseho amin'izao fotoan'izao lasa mbola be de be mifanontaniana amin'ity fikarakarana ny fifidianana ity na le sorabola ary na le vola zany ho ampiasaina ny fikarakarana ny fifidianana misy sifra samy hafa taiza koa mbola nisy an'izany re olona hoe fifidianana président ny repoblika de misy taremarika vola taremarika samy hafa ny tenen'ny présidansako hafa ny tenen'ny ino dizy teo ny ary amin'ny seniko ny aty amin'ny PTF aty reo mpiara-mioninantoka avy any ivelany manana lazainy koa izy de ataony mitsipotipotika hoe zao ihany aloha ny efa vonona de huit eo ny toyany sinisiza basket fond fa raha ny tena izy na misy basket fond na tsisy basket fond inona ny enao malagasy satria fifidianana eto amin'ny taninao io inona no entinao afahana manatanteraka tsaka sy adavany izay fifidianana zay na resaboly io na resaka lojistika io na resaka fanampiana avy any ivelany fanampiana ihany fa enao normal be zany ny olona raha miteny hoe tena tsy mamely izy zany satria le fiainana isan'andro san'andro raha tsy vaova ahoana moa zany no afahana mieritreritra hoe ho tanteraka ty fitondrany ity ny lesona fifidianana demokratika manaja ny lalàna mangarara eken'ny rehetra ahoana ny eritreretana an'izany manoloana ny fomba fiasa manoloana ny jirama io tsy tafavoaka knapsa wawawa be ny tsy fandripahalemana zany ara tsy voasahana vao mainka moa fa zany resam-pifidianana izany aka io aloha zany na ininona filazan'ny tompon'andraikitra any de fa fifidianana zay mifantatry ny rehetrarehetra fifidianana ihany ary tsy afa mikofoka amin'izao fotoan'izao raha itsina ny resaka miodina tsy ka miodina reo ka miodina ry anamary tena zao ka inona namarinanao teny eo ny zava-misy hitan'ny rehetrarehetra fa ianao aloha zany zao ny ao adia tonga amin'le fiteny hoe midemerde ianao voaka malagasy tsy te halala an'izany ny atoko politika tsy te halala an'izany fa de hoe zay no calendrier de karakarao tsy misy idira ny vahoaka malagasy zay resaka teknika any fa misy fitondrana eo zay mifantatry ny malagasy misy fitondrana eo fa ny ilay régime no tsy mahitsy ny fomba fitantanana fa mikiliolio isika asa teny malagasy hoe zany mikiliolio makatsika efa hoe ity ny lalam-panorenana arao tia ny lalàna zao de arao fotsiny de vita fa mipotra ny zavatra teorina ty zay vao mikoropaka hoe ahoana ny fomba hanaronana an'io ampiasao riana ndana miteny any amin'ny tele azavao mivoaka malagasy makasy resaka lalàna zany ane indrindrandrindra lalam-panorenana tsy tokony isy azo ritana zany zany aloha no nampianarina tsy misy hoe omena dikany hafa fa zay hoe zay voasoratra de voasoratra ny slamo moa ny azy mazava resaka saria rehefa zay ny soratra ao de zay dana ny tany io ny taliban sy ren'le maherihery fihetsika reny fa enjana be ka isika tsy hoe iteny hoe ahoana sy ahoana fa ny tiano tenenina fotsiny de hoe
am'izao fotoana zao lasa samy mandrivotra ny hoe lalàna tsy lalàna tsy lalàna tsy lalam-pandrenana zany tsy tokony nisy hoe omena dikany ava hoe io ane ka ohatr' zao io ane ka ohatr' zao zao zany zao lasa mitodika any amin'ny asesiany dolonay zao mason'ny maro manoloana ny ity fiazakazahany raharam-pireneny ity resam-pifidianana filatsahana taratasy pilatsahany kandida resaka daty sisy hoe ahoana sy ahoana sy ahoana mitodika any raha zava-misy ankehitriny zany a de tsy azo lazaina mihitsy hoe fa mipetrapetraka ny raharaha eo amin'le fanomanana io a fa na mipetrapetraka io na tsy mipetrapetraka ny président Marc Ravalomanana efa décidé efa vony efa niteny izy hoe ilatsaka zany hoe nahoana de hoe vonona ny ilatsaka efa niteny horetany horen-danitra hoe ilatsaka fidina ho présidentny république fa zay rehetrarehetra zay a dia manaraka ny amin'ny hoe fanaraha-maso sy ny andraikitra tsy maintsy raisina ho an'ny mpanohana rehetrarehetra lojika be zany satria nyteny zany président Marc Ravalomanana hoe ilatsaka de hoe zay mitaky zavatra be da be zay ho an'ny mpanohana sy ny mpanaraka rehetrarehetra mitaky zavatra be de be mitaky andraikitra resaka organisation fandaminana sy ny sisa zany ho fiaraha-mietana mihitsy satria asa firy ny isan'ny birao fantatsaham-bato firy ny fokotany de firy ny isan'ny birao fantatsaham-bato ofisialy asa mofiry zany zao izy io manino zany tsy tenenina avoaka malagasy firy marina nisan'ny fokotany eto Madagasikara nisan'ny distrika fantatra nisan'ny commune fantatra ko nisan'ny fokotany tsy fantatra mba lazao amin'ny fomba ofisialy satria ve any amin'ny fokotany any misy ny birao fantatsaham-bato de konokononina any ny isan'ny distrika eto amin'ny firenena fantatra nisany nisan'ny faritra eto amin'ny firenena fantatra nisany de nisan'ny commune fantatra nisany eto amin'ny Madagasikara ary nisan'ny fokotany firy alao zany mba lazaina ho anakoako mihitsy fantatra amin'ny malagasy hoe zao ny isan'ny fokotany ofisialy miaraka amin'ny toerana tena misy azy hoe ato sy ato sy ato sy ato ahoana moa tsy voahany zany zao hoe hiatrika fifidianana ny firenena fifidianana président ny république ty mba zahatra tsikaritra iny tamin'ny fitondrana tany aloha tany indrindra tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana rehefa miatrika zahatra goavana de misy ny fiofanana zany fiofanana zany ohatran'ny sakafo isan'andro mihitsy zany tam'izany fotoana zany ny mpandraraha mahazo ny anjarany ny aty amin'ny olom-boafidy mahazo ny anjarany resaka fiofanana io ny aty amin'ny olom-boatendry mahazo ny anjarany satria izao mantsy any amin'ny sehatra isan-karazany any amin'ny toerana lavitry ny renivohitra dia indraindray ho misy atao hoe resaka leadership amin'ny filazan'izany sa ahoana samy tsy manaiky gisitra ve nefa samy atosiky mety hoe fitiava-tanindrazana ihany koa na lay andraikitra eo ny olom-boafidy ohatrany hoe be ny tanàna zany de eo ny olom-boatendry ohatrany hoe ny chef district zany reo nefa any amin'ny toerana anankiray samy vahoaka daholo no eo zany no fanerasireo eo amin'ilay toerana dia indraindray zany misy tsy fankazahoana eo amin'ny chef district sy ny be ny tanàna olom-boafidy za fidin'ny olona ka za voafidy le chef district za sy olo tena mpanjakana za mifampiarana ny lalàna raha vao resaka karapanondra zany de any amin'ny district zany ohatra angahinao lasa olo-pirenena manana zofeno sy anina raha tsy aty amin'ny district ny aty amin'ny commune indray adiny ny olona no satria zay olom-boafidy manana andraikitra be de be zay
Resaka déposition-na signature aty aminay zany, resaka mamoaka acte de décès aty aminay zany, ozy any amin'ny commune, de sanction zany. De tamin'izany tompoko, tamin'ny andron'ny fitantanan'ny président Marc Ravalomanana, misy ny fiofanana. Hatrany amin'ny sefokotany, nomena fiofanana, niakadapa. De tsapan'le olona amin'izay fotoan'izay hoe izay fisina fiofanana zay aloha de efa midika hoe ve zay zahay ity tena omeny ny fanjakana foibe asiny valeur amin'ilay zavatra izay atao sefokotany, miakadapa, atao iavoloha, miatrika fiofanana, zava-dehibe zany, ary tsy adinony zareo mihitsy hatramin'izao, tsy adinony. Ary le zavatra noratovina ataony, misy an'ireny hoe enliminy reny koa tamin'izany, mandeha koa vitrininy etsy, fambolena, nisy fiompiana sy ny sisa atao iavoloha tao. Asa tsy fantatro inona zao ny ao. Tena nafinaritra e. De zany rehetrarehetra zany no tsaron'ny olona, de ny tenin'ny olona hoe verena ianao to président Marc Ravalomanana, milatsay ianao fa tena tsy izy tsony ty. Madika hevitra be dehibe zay hoe tena tsy izy tsony ty zay. Ny olona moa zany samy manana ny toetrany. Ao le tonga de mitrifatrifana be le tesitra. Tapaka le jiro de tesitra de io ndray raikitra amin'izay ny tabataba. Fa misy karazan'olona tsy miteny mihitsy. Milamina tsara izy fa mandinika tsara de mieno an'izay zavatra miseho ao. Hay zany izy tsy miteny eo fa miandry fotsiny hoe tsy ho avy anga le fifidianana. De hoy isika hoe miandry zany tsika le décret voaka amin'ny fahefanam-panatanteraka hoe date ofisialin'ny fifidianana président république eto Madagasikara. Amin'ity herinandro ity zany zao no tena endrasana an'izay. Ho tazominy ihany ve le 6 novembre sa tsy ho tazominy ahoana sy ahoana sy ahoana sy ahoana. De ho hita eo aloha fa de ho andrasana. Inona ny dikan'izay andrasana izay? Sa tsy sa, anao sa tsy anao. Ary io koa rehefa hoe mivoaka ny date ofisialy, tsy hoe mivoaka de zay fa misy zatra anao randra-tarihana io. Rehefa mivoaka ny date ofisialy ny fifidianana président ny république de anao randra-tarihana zany io resaka io. Ina moa ny tiana tenena hoe mirandra-tarihana? Rehefa mivoaka le date fifidianana dia président Marc Ravalomanana ihany ny avaka. Izy tonga de niteny hoe zay latsaka zany. Fa avinonana ny dikan'izany, tsisy andraso. Fa ho an'ny sasany ihany zany miandry an'io izy. De hoe zay izy vao nanapa-kevitra latsaka sa tsy latsaka, manao ny kajy rehetrarehetra, manao na vola eo am-pianan-tanana, ahoana ny hiatrehana an'izany sy ny sisa. De ny fikarakarana rehetrarehetra. Iny zao ny lisam-pifidianana hoe fermé. Tsy à suivre fa tonga de fermé fin. Vitatreo zany ny fanoratana anarana any. De eo zany zao. Lista définitive zany zao ny voaka any amin'izao ny manaraka any zany hoe reto zany le izy. Anahoana ary io lista io? Anahoana amin'izay tena hoe ny olona izay mananjo hifidy, zany hoe ny olona zay hoe tokony voasoratra ao anatin'io zany, ao anatin'io lisam-pifidianana io ahoana. Refonte marina ve no natao teto, refonte totale ve no natao teto, maninona no misy anaran'olona be dia be tsy voasoratra, maninona ny diso momba an'le olona, fa maninona. De ho hitantsika eo, zay ho avoaka eo. Hoe lisam-pifidianana definitiva, hoe lisam-pifidianana raikitra tahaka ny ahoana, ny avoaka eo hiatrehana ho ampiasaina amin'le fifidianana président ny république. Sa ve zany izy ity tonga de tsotsorina fotsiny hoe tonga le fotoana zany de hoe ianao tsy ao, ianao tsy afaka mifidy satria zao. Ka zay ary efa nitondra an'izay, rehefa nanoratra tany, ka ianao tsy ato. Inona ny mety zavatra hitranga? Tsika aloha zany mbola tsy hamisavisa an'izany. Tsika moa zany manaraka an'le lazaina foana. De ho hitantsika eo izay ho toyan'ny ty raharaha mangy ity zany. Tena raharaha izy ity nefa tsy tokony hoe hisy problema. Fa ny azo lazaina dia ny hoe vao vita ny fifidianana président république tamin'ny 2018 petraka ny
nanao fiananana filoam-pirenena amin'izao fotoana zao a de efa fantatra hoe amin'ny 2023 indray fifidianana manaraka ohatra mondial io tompoko ho an'ny petit baolina aloha aka ohatra tsotra kely tsika tamin'ny 2022 mondial farany tany Qatar de efa fantatra hoe amin'ny 2026 any Canada, Mexique, États-Unis ny mondial manaraka de efa vao vita ny tany Qatar de efa zay ratsa mangaika rehetrarehetra de efa mikarakara na resa-bolo io na resaka ino io na resaka inona efa fantatra le izy fa tsy hoe roa volana alohan'ny anomboa amin'ny mondial ny États-Unis zay vao mikoropaka hoe aizan'zao 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 tsy zany ny fomba fiasa tena hoe professionnel zay tsy teny mihitsy hoe manara-penitra satria le fenitra samy manany azy ny sasany le fenitra lazainy hoe fenitra io a zavatra tsy raha menanao ty 5/20 fa ny hoe professionnel matianina manao asa matianina professionnel zany hoe io rehefa io no anakinana an'le olona na le zay manao azy ao a dia tsy mahafantatra fa tsy hoe io zany a no atao manao asa matianina professionnel ohatra ny mpanao baolina ho isika reny mpanao baolina professionnel reny vao mifoha-pandrina tonga de baolina ny eo an-dohany tonga maraina de baolina tonga ny atoandro de baolina tonga ny de baolina zay maha-professionnel azy ohatra ny mpanao rami ohatra ny amin'ny tonga ny irany nanahary tonga maraina de rami tonga ny atoandro de rami ny riva de rami ohatra zany tsy manana afa-tsy io zany a lay atao ka raha ohatra zany hoe hiatrika fifidianana raha ny fikarakarana an'izany efa fantatra hoe zao ratsa mangika rehetrarehetra zao mitafiditra ao anatin'ny fikarakarana an'io de aza tsy tokony hahenona fimenomenomana tsony sy tarainana hoe zao ny vola tadavinay efa manakaiky le daty zay hoe zao ny vola tadavinay fa inona fotsiny no natao hatramin'izay de miteniny any amin'ny fiadinan'ny repoblika be loatra zany sao de mba tokony ohatran'izao zany le fomba fiasa de ny avy any ivelany amin'io a sahirana satria le ato anatiny ihany no mahatonga ny sehatr'ireo raisam-pirenena sahirana amin'ny fanampiana ny Madagasikara ny endry zareo fanampiana izy tsy azonao tereny zany tsika nefa manana ampipo fifidianana ataotsika io zao io atsika io hatramin'izay volantsika nanaovana fifidianana raha ny tokony izy tokoa aloha zany a hoe tena hoe isika atsika io de tsika no fanjevo ato fa rehefa hitany any ivelany any hoe tena tsy tafavoaka tsika dia tsy mipitondra eto Madagasikara no ao an-tsainy ny sehatra raisam-pirenena oka aloha zay azava tsara tsy hoe tena mety tsara ny fiaraha-miasan'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara sy ny PDF sy ny raisam-pirenena fa zao no izy matoa manampy ny any ivelany nisy vazaha zay mihitsy tafaresaka tamiko efa tsy eto tsony izy tao amin'ny banky mondial ny toe-tsaina de zao tsy hoe politika ny fitondrany rajoelona amin'ny maharesy lahatra ny avany velany tsy izay fa matoa ny avany velany manampy dia noho ny ilay vahoaka malagasy ary mifanontanindry zareo foana de izao mba tafapaka ny anaty vilan'le malagasy ve reny fanampiany reny le fanampiana tsy voatery ho vola ihany le fanampiana tsy ho voatery hoe fitaovana ihany fa anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fanampiana kotopoko ny fiofanana fa tsy fantatry ny mpitatana amin'izao fotoana zao zany ny resaka formation endriky ny fanampiana ihany koa zany fa ianao ane na ho totofana vola be ary ianao omena zao fitaovana isan-karazany zao ary ianao nefa tsy mahay nininina tsy fantatra ao akory ny ampiasana an'io tsy inona moa ny dikan'izany fa ohatra ny lasa tonga ho azy tonga tsy lera eo amin'le toerana eo amin'le andraikitra zany le olona anankiray nefa tsy isy fanta fa noho ny resaka politika noho ny fahaizana misilelaka atsy misilelaka ary de lasa manana andraikitra izy fa le teknisianina tena mahay tsy eo amin'le toerana fa ty ananina ty de lasa olona tsy mahay nininina no mibaiko lasa olona tsy mahafe an'le andraikitra no manao ny tetim-panorona zay tokony hifamadika le izy zany hoe ny tetim-panorona zany tokony olona mahafe an'le sehatra fa ny eto amintsika amin'izao fotoana zao zay mahay misilelaka atsy zay mahay mipasoka atsy zay mahay mikidokadoka atsy
reny no omena ndraikitra reny le atao mibaiko ty ananina ty de inona no andeha am'izany tsy misy zavatra mandeha de mifiofanana tsy ampy de zay anisan'ny manazava ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanana firenena am'izao fotoana izao sasa amin'ny teny hoe nareo miara-manonjao mitsikera fotsiny zany anga zao tsikera filaza tena fanampiana mihitsy zany raha tena mahay mandray zany zay mahay miaino de hoe ay zany ny tena navoatsika ty a be loatra le nepotisme be loatra le kitranotrano be loatra lay tsy firaharahiana ny teknisianina tena mafehan'le asa fa zay manao balarora sy balahoasy be resaka fotsiny fiteny avy any an-tsianaka any zany balahoasy zany zay mahay miresaka sy mahay mipasipasoka fotsiny no lasa tonga eo amin'ny fibaikoana tsy manana kapasité tsy manana fahaizana akory de lasa le mpiara-miasa am'izay no sahirana résultat am'izay avy eo zéro de manjaka le toe-tsaina hoe atao fotsiny aloha zay azahoana an'le toerany rehefa avy eo hita zay atao de io izy io natao zay azahoana an'le toerana natao zay nazahoana an'le fahefana fa misy solombavam-bahoaka ane tsy mahay mandinika loi de finance tsisy ainy io fa style fotsiny solombavam-bahoaka voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara mahay daholo reo solombavam-bahoaka voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara reo nizaniza fa nany amin'ny afo zany ao ihany ane mitantara an'izany aty hoe tena tsy tembetsaka tsika tsy tembetsaka fa manahirana ilay toetra raha tena manahirana ka azagaka raha ohatra ka miantso ny antso moa zany tsy hoe miantso fa ny antso président Marc Kavalemany ilatsaka hofidiana ny olona de ino ny valina izy hoe ilatsaka izy zany roviana zany le daty de lo samy miandry eto amin'ny herinandro tia ny andrasana an'izay de fantatry ny olona ny tokony ataony manoloana an'izao zava-misy zao Antananarivo renivohitra zany ezana izy hoe renivohitra zany ny tanàna voalohany eto amin'ny firenena vao miresaka ianao zany hoe Madagasikara ka vao miresaka hoe tanàna de Antananarivo ny ao andohan'ny olona voalohany vao miresaka ianao i Angletera de Londres ny ao an-tsain'ny olona voalohany vao miresaka ianao hoe Kenya de Nairobi ny ao an-tsain'ny olona voalohany ny any États-Unis be tanàna malaza be vao mitenena hoe États-Unis sasa mieritreritra hoe New York sasa mieritreritra hoe Washington sasa mieritreritra hoe Miami sasa mieritreritra hoe Los Angeles ho an'ny mpanaraka NBA amin'ny baskety samy hoe manana ny hoe manaitra azy fa raha vao resaka hoe firenena aloha de le renivohitra foana ka Antananarivo zany dia fitaratra izy fa ny zava-misy eto na zany resaka olombelona amin'ny resaka hoe karama na amin'ny resaka fitantanana amin'ny ankapobeny zordi misy kameo manala ihany le fako fa tsy masehaka ihany tsy hiditra am'izay ampitsipiriany amin'ny fitantanana any no fa ny zavatra misy ety ivelany no hitanay fa le zordira mbola tsy afaka araka ny tokony izy misy problema ao zany fa le fanjakana fohy be zany de ohatra mijerijery fotsiny an'ilay olana zay mitranga eto amin'le renivohitry Madagasikara nefa olony zareo daholo ny ao amin'ny resaka fibaikoana amin'ny fananana andraikitra amin'ny resaka stratezika rehetrarehetra olona zay atao hoe olona akaiky ny fitondrana daholo de nefa tsy mandeha am'izay alohan'ny fa ny fiainana eto amin'ity Madagasikara ity am'izao fotoana zao de lasa ohatra ny kinafinafiny zany daholo tsy hoe ohatrany fa zay mihitsy afinafenina inona ara no afenina eo indrindrindrindra anao zany hoe manana andraikitra de tsy tokony misy afenina zany rehefa manana andraikitra zany ianao de le antsoina hoe homme public satria le hoe mifanerasera amin'ny sarambabem-bahoaka zany mingatra amin'ny hoe filoham-pirenena sisisa indrindra moa zany hoe filoham-pirenena prime ministre man tsy tendrena fa ny filoham-pirenena fidiana zany hoe
misy fifamatorana am'lay a mpifidy zany ny filoam-pirenena raha artista indray izy de misy fifamatorana am'ireo a mpakafy azy ohatra hoe mpihira na ohatr' zany aka ohatra kely anankiray tsika miarabanamana fanira zafy manantany mba hanazavana azy hoe raha ho amin'ny publika ianao a takany hoe artista takany hoe filoam-pirenena tsy tokony misy miafina amin'ny olona zany mombamomba anao zany satria anao mifamatotra am'lay a fiarahamonina ohatra fotsiny zany zao raha ohatra hoe raha aka artiste tsika raha artiste reny ane tsy misy miafina amin'ny olona misy na fiainany manokana azy ozy moa tsika malagasy vie privé zany vie privé zany fa ianao anindretraretra ianao fa tsy hoe olona tsotra ery Céline Dion zao marary nga izy miafina am'zany tsy miafina am'zany izy manao traitement izy tsabony izy tsy salama izy de indraindray izy nefa mipotra eny amin'ny Facebook eny ihany de io zany hita hoe reraka vita hoe manaraka fitsapony de de samy mahafantatra ny retraretra ay marary zany Céline Dion de zay zany de mba samy manoana daoly ny hafandray resaka filoam-pirenena resaka filoam-pirenena amin'ny anivelany ihany mazava amin'ny olona daholo ny amombamomba azy ohatra ny Joe Biden zao irlandais ane ny razambeny tany aloha tany irlandais razambeny fa izy a filoam-pirenena amerikanina so ndray sasany tonga de ampitovy am'le resaka kahany andry rajoelina ty tsy mitovy zahatra samy hafa de fantatry ny olona ny mombamomba azy na ny fiainany manokana ary de tsisy problème ohatra andry Donald Trump eny asa efa intelo na inefatra ny ovavady tsy problème amin'ny amerikana zany fa ny problème de zao rehefa fempenina any le izy ka amin'ny fotoana anankiray fantatra tapoka de iny le mahatonga an'le hoe fa ahoana lasa resa be am'izay satria ianao zany homme public tokony ho fantatry ny olona mombamomba anao hatramina hoe fiainana manokana any tsy olana zany aniveliny rehefa hoe fantatra le izy anjara ny tsirairay no mandray zay raisiny any fa le afina fenina any nefa ianao olona saripady eo anivon'ilay firenena iny no manahirana de lasa miditra am'zay ka le lalàna ane ohatra zao ka le lalàna eo fa eo am'le hoe honnêteté eo am'le hoe fahatsorapo satria olombelona no mifandray olombelona no mifamatotra ohatra mpivady io ny fiainany ty fantatry ty fantatry le lehilahy le fiainan'le lehilahy fantatry le vehivavy fantatry le fiainan'le vehivavy fantatry le lehilahy dia miaraka ao anatin'ny tokantrano zany ohatra zany mihitsy le izy ka ny firenena tompoko de ohatran'ny tokantrano ohatran'ny hoe mpivady mihitsy filoam-pirenena zany mpitantanary de le firenena zany no eo miaraka ka tokony mifankalala tsara fa tsy afina fenina any le izy ohatrandry Mitterrand izy moa efa lasa nodimandry filoam-pirenena frantsay fa niezaka any izy nanafina izy kay mananjanaka avary fa mipotra ihany izy navoaka amin'ny Paris Match hoe ay mbola misy an'izany Mazarinina zany kay zanany tamy vehivavy hafa tany fa tsy olan'izany rehefa hoe io zany izy io izy de fa zay zany nisy de zay ny zava-misy ndraisan'ny frantsay tsy problema tateorena fa filoam-pirenena foana izy fa ty le akinafinafiny ty manahirana io fa raha tamy voalohany ene ny any rajoelona tamin'ny latsaka tamin'ny 2018 tonga de izy tena mihitsy teny zany angataka nationalité frantsay zao anjarany tsirairay no mandray zay raisany zany zao le izy lasa ritina tsy lalàna zao ka article 42 ka 46 ka zao na 40 zao na 40 zao zany eo ihany fa le amin'ny mahamalagasy atsika mihitsy am'le hoe olombelona iny no tena manahirana le olombelona am'le fifandraisana amin'ny mahasamy olombelona mbola goavana be lalànany ny karazana arofaniny
balizo isika ny lalàna hoe ty fa le olombelona ty le akinafinafiny tya miteraka zavatra manahirana io ary le resaka nasionaly teo saripady amin'ny malagasy indrindrandrindra hoe frantsay zay efa nanao tantara teto ny razambe tany efa nandevoza ny frantsay teto smotig nenay zao ny fianakavianay tany aloha tany nisy nanao an'ireny smotig reny le nanao an'le lalana nakary nakany lalamby enjana tantara zany le bebe sy dadabe zay nay nandositra ny frantsay nitsoka tany anaty ala volavolam-bary no hoanina tena eo zany zay mitakoko fotsiny eo mieny daholo mbola kely de mitantary dadabe mitantary bebe mafiny ankizy tam'zany frantsay io satria zany ny politika mpanjanana de am'izao fotoana zao le zavatra saripady efa akaiky fifidianana voafantatra hoe ay Andry Rajoelina nangataka ho frantsay de io zany frantsay raha zay nitadavinao iny ara menanao le izy de frantsay zany izy tany tsisy hoe zao fa frantsay zany izy zany zao frantsay de fantatra ny sasany io fantatra ny mpanohana azy io hoe saripady le zavatra na mo filaza azy sensible manahirana be amin'ny malagasy zany am'le vanim-potoana ohatr' zao raha tany aloha tany iny izy no fantatra ohatra hoe tany amin'ny 5 sy 4 tany amin'ny 9 sy 4 no nyteny an'izany mety tsy de nisany koropaka izy tsy olan'izany samy manana zay fandraisany azy fa ity efa filoha-pirenena perinasa hiatrika fifidianana manaraka de lasa resabe lay raharaha io zany anjaran'ny malagasy no misaina tsara alay raharaha misy amin'izao fotoana izao zany de zay no lazantsika hoe ny tantara de mbola itoy arabaitsika ny député Alain Ratsimbazaha fa efa iny izy iny miditra varavarana tantara de mbola itoy ary manomboka eto zany de mila manaraka tsara isika indrindra ny amin'ity herinandro ity inona no lazain'ny conseil des ministres conseil de gouvernement teo amin'ny herinandro ity satria hiandry daty sika zao zany zao ny député raha ny fandehany de anao tatitra any amin'ny district analany azy satria tapitra le fivoriana tary le tao Tsimbazaza inona no tantarainy any zany de ngamony député amorona fa de zay zavatra nisy tao amin'ny aty mera-pirenena teo no ataony tatitra satria zay no andraikitry ny solombavam-bahoaka de fa mandamindamina an'izay zany zao zavatra tena hoe araky ny lalàny zany hoe anao tatitra de ho hitantsika nytoyany miaraba namana faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny fandarana eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada miaraba ihany koa ny député Alain Ratsimbazaha voafy tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara to amin'ny district ny Atsimondrano dahoary namana faniry sady miaraba andrina no misaotra andrina miaraba ny faly sy lalaina ao ambadika ao zay teknisiana miaraka amintsika ireo namana marobe zay miara-miasa eto anivon'ny MBS ny namanao amin'ny Radio Mada isika any amin'ny faritra rehetra ihany koa dia arabaina naiza misy antsika zany dia anaovana zay araba zay indrindra reo any apita an-dranomasina dia arabaina avokoa reny rehetrarehetra ireny irina raha ny vaovao farany herinandro aloha taky mahazatra antsika maro eny efa na eo am'seritraisam-pirenena iny androany iny aloha zany azontsika eo nitady bavao satria de migrevy mipiasan'ny commune de hatrany amin'ny firaisana io hatrany amin'ny boribory tany ihany koa no andrenesantsika an'izany ny Analakely mantsy tonga de hita be Analakely hita be fa efa lasa moa zany mpanao gazety no lay Karamatsy Voray rina le izy de fantaterin-drina ihany moa zany le izy sombony hoe maninona ny tonga am'izany raha ny fahitantsika azy io zany androany efa 10 ny volana Jolay dia zay zany karama volana Jona angamby io adevitra io hitantsika eo satria tsika moa zany mbola miandry an'le tadi-baovao samy hafa fa ankoatran'izay de dimanjato andro zay ny adin'ny Ukraine sy Russie dia katroka ny olana amin'ny zava-misy aty Afrika ihany koa zany satria mandeha fivorian'ny CEDEAO am'izao tsika miteny zao dia indrindrandrindra Mali, Burkina Faso, Guinée
dia ho an'ny fandaminana satria samiatrika fifidianana reo de mametraka fandaminana goava ambe mihitsiny de manery an'izay le CEDEAO dia misy ny drafa mpandaminana zany apetraka reo firenena mpikambana anatin'ny CEDEAO manery amin'ny Mali, Guinée, Burkina Faso zay iarany zay atsindry ny CEDEAO zay zany tsy maintsy anao an'izay fandaminana zay mialoha ny idirina amin'ny fifidianana ary misy lesona be le izy satria ao ny fanatsarana ny lalam-panorenana, ao ny fanatsarana ny lalam-pifidianana, ao ny fametrahana komity ikarakara fifidianana, ao ny fametrahana ny fahaleovantena n'ilay komity ikarakara ny fifidianana, fandaminana n'ilay gouvernemanta hitatana ny fifidianana, concertation nationale marobe ny zavatra dinihana ao anatin'izay programa zay apetraka izy ireo izay de miandry namana Clémence koa tsika zany resaka ny zava-misy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo riny de fa zany eo ihany fa Macky Sall mbola eo foana le hoe tsy rotsaka izy lesona ho an'ny mpitondra ty Afrika zany akoatran'iny zava-misy eto amitsika zany tamin'ny faran'ny herinandro teo loharano satria nisy faneho-kevitra nataony mpitsara sady mpitarika ny RMDM diaspora, mpitarika ny association DDM matofa tamina fahitalavitra tsy miana fa ny zavatra tsy asa dia be mpanaraka fandarana zany ary nandritra zay fotoana nisy io fandarana tamin'ny fahitalavitra tsy miankina io zany dia ny fandarana nataony no be mpanaraka indrindra zany satria tafiakatra 4,000 sy 1 alina na 14,000 zany no mpanaraka zany fandarana zany diky zany fa anisany tena ny ilaina ny faneho-keviny ary lina amin'ny toedrara eto Madagasikara ny vahoaka amin'ny akabeany ka zay hoe vahoaka lina amin'ny toedrara eto Madagasikara izay dia tsy mamela hoirery ny zava-misy fa tena manaraka ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara zany satria indrindrandrindra moa fa matotra amin'ilay resaka nationalité ny andro vazaha zay ilay adefitra amin'izao fotoana izao ka inona moa no tiatsika resahana amin'izany misy fanambarana samihafa mivoaka ny aminy hoe satria be mpanaraka le izy akoatra mpanaraka mivatana zay nahazona zay 14,000 vues zay zany mihoatra na 4,000 sy 1 alina mpanaraka mivatana dia mbola nisy ny nanaraka an'le izy tamin'ny alalan'ilay tambajotra sosialy zany hoe efa nandeha le izy fa mbola nisy nanaraka ihany de rehefa narahan'ny olona le fandarina zany de mbola nitombo le vues zany lay mpanaraka zany tafiakatra tany amin'ny 9,000 sy 1 alina tany hoany ny mbola nijery an'ilay faneho-kevitra zany ka nisy filazana fa hoe nanjavona lay faneho-kevitra atao amin'ilay fahitalavitra sy le roy zany tao amin'ilay tambajotra sosialy noho ny antoninona le izy betsaka ny adevitra mandeha fa na lay fahitalavitra aza tsy manina resahantsika le izy ny Real TV de nanao fanambarana vakitsika le izy fa lezafady de ohatran'izao mihitsy ny fanambarana nataon'zareo zany omaly io nalaitsika de ny hoe ny Real TV Madagasikara de mampahafantatra atsika fa tsy tompona andraikitra amin'ny fanjavona ny horonan-tsary sy ny roy io le lien zany vidéo le horonan-tsary roy lien mirakitra ny fandarina la invité du jour ny arahana tamin'ny faneriso herinaivo ny 7 jolay 2024 sy 2024 ary narahana ny vatana tamin'ny fahitalavitra sy teto amin'ny Facebook ny Real TV Madagasikara mbola eo ampijerena ny antony nampanjavina izany teknisiana amin'izao fotoana izao de inona ny antony nampanjavina ho an'ny mpikirakira aloha zany tambajotra sosialy rehefa misy ohatra famoronana compte fa na misy roy tiana ampahafantarina any amin'ny foiben'ny Facebook zany dia manao an'le hoe signal zany de signal eny iny ka ny adevitra mipetraka zany de hoe betsaka ve no nanao signal mazava ho azy raha ohatra zay signal zay satria mahatsiaro tena victime ary tena sahirana atao anatin'iny adevitra iny ny fitondram-panjakana zany fitondram-panjakana raha teo no voaresaka atao anatin'ny fandarana raha matoa faniriso herinaivo ka mety misy
zay no adevitra nyseho ihany mety misy ve izay fampiasana compte maro samihafa zay ny signal zany an'io vidéo io dia ny tenenivo ny Facebook no nanala azy satria zavatra roa ny ao an-tsaina zany na ny Facebook no nanala azy rehefa betsaka zay signal tonga any amin'izy ireo zany na amin'ny endrika fitarainana de misy fanazavana hoe inona ny antony mahatonga an'le signal zany na ny tena ilay fahitalavitra mihitsy nanala an'lay horonan-tsary sy le lien tao de raha ohatra zany le fanazavana nentin'ny Reality TV teo ry zareo aza gaga tam'ilay hoe fanjavona n'lay horonan-tsary sy lay roy zany dikan'izay zany mipetraka ihany lay adevitra ny amin'ny hoe nisy ny signal ve zany ilay horonan-tsary dikan'izay misy tahotra tany ambadika tany ka iny nefa tsy azo fafana satria be da be koa nefa nanao téléchargement zany de mbola misy mizara am'izao fotoana izao hoe ho an'izay tsy nahita arakaraka ny zany nampanjavona an'le horonan-tsary satria le izy moa nahazo resabe mihitsy zany sy lay roy lien zany de betsaka noho ny tady aiza de efa misy mizara ndray zany ilay vidéo ny faneho-kevitra Ramatoa Noso Erinaviny zany lay raha-pirenena mihitsy nefa malina am'izao fotoana zao ary ao anatin'ny hafanan'ny adevitra atsika hitatsika eo zany ny amin'ny hoe de makaiza sy makaiza iny ny toyan'iny zany fa sahirana le fitondram-panjakana melohan'iny de nanao kilalao hafahafa ihany le mpanohana an'le fitondram-panjakana zay tompona andraikitra tao anatin'ny fiadinan'ny repoblika taloha zay tompona andraikitra amina orinasa-panjakana am'izao fotoana izao no niezaka namoaka indray zany feo zay nentina nanaratsiana ny Ramatoa Noso Erinaivo ka nidirina mihitsy ny vie privé amina attaque personnelle izy fa tsy naomby zany rehetrarehetra zany melohan'iny dia ny ministre ao anatin'ny gouvernement iray koa ministre ny serasera sy ny kolotsaina no naneho hevitra tamina fahitalavitra tsy miankina iray fa zara raha nisy mpanaraka teo amin'ny 300 hatramin'ny 400 teo koa mpanaraka mivantana lavitra be am'lay 14,000 vues zany zay azo Ramatoa ary izy ny record am'izao fotoana zao dikan'izay zany de hoe tena liana tamin'ny faneho-kevitra Fanoritry Erinaivo ny rehetra ary izay le problème an'le fitondram-panjakana zany de tonga tam'ireny adevitra reny resahantsika zay rehefa mivoatra ny vaovao fa tiatsika ho atsipy fotsiny izy hoe na inona zavatra miseho voalohany reny aloha fahamaron'ny olona mpanaraka mivantana zany de midika zany fa dia ao anatin'le hoe liana am'le raharaha zany lay vahoaka malagasy zay pitsara no nitondra an'le izy tena technicien ary mahametrize an'lay dossier zany indrindra resaka nationalité anga Iany Rajoelina zany fa faharoa ihany koa ny fanjavona an'lay horonan-tsary melohan'iny de misy endrika fanaratsiana maro samihafa natao tam'lay vahiny zany zay pitsara lehibe ny RMDM diaspora de ahitana taratra zany fa tena matahotra tena sahirana le fitondram-panjakana indrindra amin'ny zavatra nambarany Ramatoa Noso Erinaivo ka natiana nasytiana aloha zany de hoe efa vita iny efa mipasy message maro samihafa na piovitrovotra ny fanjakana amin'ny akabeany ny faneho-keviny dia tolorantsika félicitations bravo Ramatoa Noso Erinaivo amin'ny fahasahina foana mijoro mandray indraikitra ho an'ity tanindrazany ity fa isika zany zay tsy vitany eto ataony any an-dafy zay tsy vitany any an-dafy ataontsika eto toerana mifameno daholo ny zavatra rehetra zany ao anatin'izay fa motsopotsorina ny zava-misy amin'ny firenena zay tamin'ny omaly alahady ihany koa de nisy ny faneho-kevitra tamina fandarina fahitalavitra tsy miankina de tena anaovana bravo ny dirikampy Julien André Morasata sy député Fetra Ralamozafimbololona zay solotena ny antokotiko Madagasikara nydona tamin'ny teo anivon'ny mpanohana ny fitondram-panjakana zany zay tale général misahana projet présidentiel sy loolona anankiray zany fa de technicien mpanao politika miresaka izy mirahalahy ary vao maîtriser ny daholo ny sujet rehetra na ny fifidianana na ny resaka nationalité na ny resaka jirama amin'ny akabeany na ny resaka gouvernance fitantanana le firenena zany ezaka zahay rehefa avy eo andefa sombony ho atsika ny amin'ny faneho-kevitra nataony député Fetra Ralamozafimbololona sy nataony Julien André Morasata tamin'izay fandarina dondresaka omaly izay fa dia hita hany le hoe
ampisainana ny faneho-kevitry ny tima ary ampisainana ihany koa ny endriko ny fanoherina zay nasehoan'izy ireo sy ny fitsikerana hoe reto daholo anie le zavatra tsy mety sy tsy mandeha ary lay mpanohana le fitondram-panjakana moa de sahirana mihitsy namaly sy ny faneho-kevitra fa reo ndray no zatra le faneho-kevitra botolo lay mpanohana botolo de le amin'ny hevitra botolo lay manohana an'le fitondram-panjakana de eo moa miodikodina amin'ny Ukraine sy Russie sy ny resaka Covid-19 foana de resaka jirama modigisy izy ireo kanefa nidiran'izy ireo tamin'ny fanonganam-panjakana 7 napotika an'le jirama ary ny gouvernance zay hitantanan'izy ireo amin'izany resaka énergie eto Madagasikara zany mandraky ny androany tsy voava zany ka mandamina azy isika miaraka amin'ny faly rehefa aveo de andefa sombo faneho-kevitry Julien Remorasata sy député Fetra Ranamizafimbololona tamin'ny dondresaka omaly zay tena nasitraka maro be mihitsy tamin'ny mpanaraka mpijery izany fandara zany amin'ny hoe mety rezendrareo tsara ny sujet rehetra ary tena nametraka ny lanjany zany fanoherina zany tamin'ny faneho-kevitra zay nentin'izy ireo fa le mpanohana n'le fanjakana no botolo tamin'ny alalan'izay fanohana-kevitra sy fanohanana ny fitondram-panjakana zay tena efa fantatra moa zany tena hoe resy tanteraka sahirana le fanjakana sahirana efa nitenentsika tetony ohatra hoe mandeha janty io raha fiarakodiny resahantsika io zany efa vaky pneu io na tubeless io zany na chambrailleur io zany efa tsy miodana tsony zany zay zany le izy fa jante zany manodina an'io efa menjera daholo ny varavaran'io vaky ny lunetaire-n'io parabrise-n'io menjera daholo ny ino ty le Oliviera sy ny retraretra mety hoaingokaingony samy hafa efa rodana ny captonazy efa zara fa misy piesy manodana an'le fiarakodiny train vao efa tsy tafahetsika zay zany le endriky le sary le fitondrana raha fiarakodiny resahantsika aminazy io de kiry biby fotsiny zany sisa ny hoe ndao andeha ihany de le ao anatiny zany zay mivoaka tsy miverina tsony fa zay mba mivoaka kely nahazo tombontsoa tam'le izy de midana kely mbola miezaka manosika fa tsy hotody any amin'ny Arrivera zao fijery azao eny ary amin'ny terinandro ty koa ny andrasantsika ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta ny am'izay hoe ho aroso sa tsy ho aroso ny fifidianana satria tokony hanaika ny amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana zany ny fitondram-panjakana araka ny nambarany Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta evetaka aketo ny solomavimboaka Alain Ratsimazafy tamin'ny faran'ny herinandro io nanantanteraka ihany koa izy ireo asa sosialy maro samihafa ho resahantsika zay rehefa aveo fa miaraba aloha tsika ny député Alain Ratsimazafy miaraba andriamatoa solomavimboaka fa ny miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy manaraka ny fandarana na ny toerana na ny ampitan-dranomasina ary kompatanana manokana ho an'ny vahoaka Antananarivo Atsimondrano zay toerana hiadidina amin'izay nalany solomavambahoaka izay angamba mialohany teny hidirantsika ny adevitra député Alain Ratsimazafy resahana kely aloha ngamba n'le activité amin'ny faran'ny herinandro asa raha nahomana sary faly na tsy nahomana moa zany fa misy activité faran'ny herinandro tahaka mahazatra ny solomavimboaka ty many manantona vahoaka ary mijery zay mahasoa ny vahoaka malagasy tsy eny amin'ny farim-piadidiana farim-pifidianana zay marimarina kokoa circonscription électorale na halany an'izy ireo fa am'izay sehatra rehetra fa ahafahana mampiseho an'izay hoe député de Madagasikara zay mba tsara ihany nitondrana teny an'izay député Alain Ratsimazafy satria ny vahoaka nahazo tombontsoa tamin'izy ireny mangataka mihitsy mba resao fa miasa ny député eny ary makasitraka anao namana faniry marina tokoa tamin'ny faran'ny herinandro iny nitsidika ny commune Ambato Fahavalo izay any amin'ny tapany Atsimo Atsinanana ny faritra ny district Antananarivo Atsimondrano teo moa ny fijerena ifotony ny fotodrafitrasa tany toerana zay natao tamin'ny alalan'ny siady zany ny famatsin-drano fisotro madio ny zany tapitanana ny Ambato Fahavalo zany de nidina tena toerana ny tena koa mijery ny fandehanany zany fotodrafitrasa zany ary nakasitrahany vahoaka moa ny fahavitan'ny fotodrafitrasa sy ny fisitranany zany hoe rano fisotro madio zany isan'ny sitraka an'izany tao amin'ny gendarmerie ny CSB ary koa ny sekoly manodidina ary ny onivony Braony commune zany ankehitriny dia ny roso moa tamin'ny hoe lalao ara-panatanjahantena tany toerana zay niarahana tamin'ireo tompona andraikitra teny toerana zany satria maro be reo tanora tany toerana club maro samihafa no nijoro dia
natao zay hoe fitotiana manokana ho an'ny tanora zay amin'ny alalan'ny baolina kitra ka nafinaritra de nafinaritra ny lalao maly tao ny tena endry dalao ny fanandrina ny AFC Ja sy ny AFC Foudre izay lamina raha ny zavatra nitranga teny omaly ary tao anatin'ny hafaliana no nionana tamin'ny vahoaka Nambato Fahavalo tao anatin'izay moa dia nisy ny atao hoe tolotanana nomena n'ireo mpikarakara sy ireo club zany zay nandrobaka ny atsika hoe ny fandresena dia nanolorana ny omby ho an'izay club anandresy io moa ny taratasina omby zany zay natolotra azy ireo ary hitantsika eo ihany koa ny omby natolotra ho fankaherezana ho an'ireo tanora ny atoerana mba ho tia an'izay lafy ny fanatanjahanteny zay satria fantatsika fa vahoaka marobe jereo tsara amin'ny sary amin'izao fotoan'izao fa maro de maro ny olona analikisa omaly namana faniry no niatrika izany lalao famaranana zany ary tao anatin'ny hafaliana no nionana tamin'ireo vahoakana Ambato Fahavalo ireo zay fangatahana izy ireo moa namana faniry de mbola hitohizany zany fifanomezan-tanany zany amin'ireo vahoaka ireo fantatsika ihany koa fa tany amin'izany faritra zany no anisany nanaovana ezaka amin'ny fanampiana ny tatsa tamin'ny alalan'ny zezika satria tena mitarainy reo tatsa reo zany amin'izay lafy mividin-jezika zay any atoerana zay mahatratratra any amin'ny 9,000 ariary na mahery kely eo ny kilao an'ny zezi-bazaha ny atoerana kanefa dia anisan'ny ilain'ireo tatsa reo amin'ny fambolena an'ireo legioma sy ny vokatra eny an-tsaha maro samihafa dia efa nisy ny tolotanana ny arahana tamin'ireo vahoakareo fa ny omaly moa zany namana faniry de nitodika tamin'izay lafy ny hoe fanatanjahanteny zay tsika nafinaritra ary ankasitrahana ny filaminany vahoaka ihany koa ary eto ihany koa no anehoana ihany koa ny fankasitrahana ho an'ny mpitandro ny filaminana satria ny gendarme rita ny atoerana zany de tena ny fanometanana taminay tanteraka tamin'izay lafy ny fandaminana zay ary tsy nisy ny ataontsika hoe foara-pefy tamin'ny vahoaka nanatrika fa de ny lamina tsara ary vita somatsara zany lalao ara-panatanjahantena zay natrehana omaly zany eny ary zay ny amin'iny fa député Alain Ratsimazafy tonga de vadika amin'ny raharaham-pirenena avy atrantsika nafapana amin'ny fanarin'herinandro efa nasiko fampidirana kely teo ihany le izy ny amin'ny hoe resaka nationalité tena tsy mety vidy ty resaka ty ary rariny sitsiny zany satria atairana ny any rehetra mahafantatra fa tsy malagasy any nanomboka tamin'ny taona 2014 ilay filoham-pirenena fa efa namady tena ho vazaha frantsay ary nanary mahazo-pirenena malagasy azy araky ny texte ihany zany resahantsika zany betsaka ny fanehoan-kevitra zay nataon'ny mpitsara ary vao mainka ihany koa nisy mpitsara ihany koa teo misetraresapirenena ihany koa zay naneho hevitra ny amin'ny fanitsina amin'ireo heverina fa efa mpitsara lehibe eto amintsika kanefa lasa miaro an'le filoham-pirenena kanefa de hoe io ny lalàna io raha ny lalàna tsy tokony hiteniteny foany reny mpitsara zay manana maizy azy eo misetraresapirenena reny fa manjary mandiso endrika sy mandiso fanantenana amin'ny ankizy teorina mifampiarana ny lalàna ny filoham-pirenena zany zao no tadiaviny rehetra zany raha zay fanehoan-kevitra nampitsara eo amin'ny setraresapirenena zay samy mahita n'izany fanehoan-kevitra zany anga amintsika ny antahoajotra sosialy rehetra any ary ny fanehoan-kevitry ny lehibe any diaspora ny RMDM diaspora ny ampitan-dranomasina ihany koa de vao mainka nanamafy izany ny faran'ny herinandro moa teo ihany koa ny adevitra zay fantatsika tsara député Alain Ratsimazafy fa tsy mety vita ilay délestage ary rehefa tsy mety vita ilay délestage de mahazo fahatra manerina Madagasikara ary memiena zany ny ora andehanana n'ilay jiro ny jirama manerana any Madagasikara na izany na zany miazakazaka le fitondram-panjakana mba teanao an'izany hoe fotodrafitrasa lalana sy ny sisa zany ho resahantsika zay rehefa aveo fa ny euro zany nefa tafiakatra 10,000 ariary amin'izao fotoan'izao zany hoe mizotra miazakazaka mankany fahampitehana le zava-misy ary tena hivoan'ny adevitra maro samihafa fa
tena olona tsy ny manitondra fanjakana reto olo reto ary olona tena manao fandrobana tantely avadrakotra satria ny mpiasany knapsa zany zao a tamin'ny faran'ny herinandro teo a de mbola nanakatona ny braony ary de ilaharana reo foibeny knapsa miaraka am'ireo banderole ny enenivony CUA am'izao fotoana zao ho avy eo Clément Sarariny irina rehefa avy eo mpanolotsaina ny tanàna hitafa amintsika raha ny fantatra dia anao fitokonana izy ireo amina resaka tsy fandraisana karama marobe ny zavatra tena tsy mandeha am'izay loha ny député Alain tsy mazavy tonga de ahtambatra am'izay misy le izy fijerina ho an'ireo sy iainana ho an'ireo za sady solomamoaka fa olon'ny fiarahamonina ihany koa nisy loha hevitra maromaro moa namana faniry nentinao tao a fa hoe zahako ny hiditra tsirairay am'izay loha hevitra nentinao zay a voalohany mahakasika an'le resaka naturalisation a zay nany hoe ny zoam-pirenena zay nangatahany filoha-pirenena am'izao fotoana zao a tany amin'ny firenena frantsay efa maro ny fanehoan-kevitra momba an'iny ary atao hoe maro ihany koa ny mpahay-lalàna efa nitondra ny fanazavana fa tsy tokony adinona manafaniry fa tsy ny lalàna eto Madagasikara irery ihany a no mamaritra an'izay le hoe fahaverezany zoam-pirenena malagasy zay raha toka ny roso tam'izay naturalisation zay ny olona anankiray ao anatin'ny izy feno taona ny manao an'le fangatahana fa misy ihany koa ny droit international privé sy ny droit international public zay mamaritra an'izay fahaverezany zoam-pirenen'ny olona anankiray zay nananany teo aloha zay raha toka manao an'ity le hoe fangatahana ao anatin'ilay ataontsika hoe adingany ny naturalisation ilay olo-pirenena anankiray ka may volotratra moa ny eo anivon'ny fitondrany ary hitatsika reny fanehoan-kevitra maro samihafa reny omaly ara moa de mbola ho resahantsika eo na manafaniry rehefa avy eo tao anatin'ny fandarana tondresaka de mampime mihitsy ny mahita an'ireo tompony andraikitra zay manohana n'ity fitondrany ity amina foto-kevitra zay atao hoe maniditsidina tsy mipetraka araky ny tena lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena ny entina anoana-kevitra fa lasana le mpanaraka ny fandarana lasa miomea manoloana ny reny hoe fisina tompona andraikitra ohatran'ireny no lasa miteniteny foana sy atao hoe manitsakitsaka mihitsy an'izay lalàna misy eto Madagasikara ary mihevitra ny tenany mihitsy ry zareo fa ambony lalàna raha ireny fomba fanehoan-kevitra maly reny fa dia ninina ampandresen-dahatra fotsiny amin'ny vahoaka malagasy ny hoe tsy maintsy kandida na ny filoha-pirenena am'izao fotoana zao no ireo ezaka nataony ny teto anivon'ny tany sy ny firenena kanefa raha malala ny zava-misy am'izao fotoana zao araky ny nambaranao teo ihany koa dia mahakasika ny lafiny Jirama tena fantatsika ary retsika angamba na manafaniry raha izany faritra atao anatin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano zany de efa tena nanao antsoantso mahakasika an'io olona ny Jirama io am'izay hoe telestage zay fantatsika ny etsika nataony tety amin'ny faritra Itosy ny faritra Andorany fotsy faritra ny Tanjombato sy ny sisiny manerana ny distrikta Antananarivo Atsimondrano sy mba tsy ilazako hoe manerana amin'ny Madagasikara am'izao fotoana zao dia maneho an'izay tsy fahafaliana izay avokoa amin'ity lafiny hoe fahampitehany Jirama ary ny tsy fanatotosan'ny Jirama atsaka ny sy andavany naty sy andraikitra tandrify azy ka amin'ny mahasolom-bavambahoaka ny tena dia miaino sy mifandray amin'ny vahoaka eny fotony ary ampitainy zany ankehitriny no hoe tena leo tanteraka ny vahoaka malagasy mahakasika an'ity tsy fahombiazany fitantanana ny orinasa Jirama ty satria lasa izy ireo hatrany no mizaka n'ilay tsy fahamendrehana na tsy fahazakana mitantana n'ity orinasa ty am'ireo asa mandrara zay atao hoe miankina am'izany fampiasana herinaratra izany ka amafisiko moa zany araky ny fangatahan'ny vahoaka hoe rehefa tsy vitanareo le izy de aleo mametra-pialana avokoa no mitantana fa aleo ijerena olona tena avita sy afe sy afaka aman'zay olan'zay ary fitondram-panjakana foibe koa de tokony hijery vaolana angana manoloanan'izy io satria maro anisan'ny ary tsy tokony hiala andraikitra
zay indrindra satria le izy manko lasa manilika ndraikitra hoe ny fanjakana efa taloha tany nge nisy délestage zao fa ny ankehitriny no fantatry ny rehetra satria ianareo raha nanao promesse 2018 hoe zay tsy vitan'ny olona 25 taona vitaitsika ary ampitombo ny tanjaky ny herinaratra ao ampiasaina député efa nazava ny faneho-kevitra zay efa nanetsika teto namana faniry tany aloha manolonany hoe tamin'ny faraparany nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana nge de anisan'ny efa nahazo tombony zany orinasa Jirama zany fa am'izao fotoan'izao dia trosa miavosa ny iainany Jirama zany am'izao fotoan'izao raha ny tombanesaka zay natao nefa tsara ny manamarika namana faniry fa efa vola tsy tokony tsy foroana ny atao hoe fanampiana entin'ny fitondram-panjakana zany orinasa Jirama zany ary mandalo moa zany eo anivon'ny anteny mera-pirenena mahakasika ny subvention zay omenany Jirama ary tsara ny manamarika fa mitely volana voalohany nyty taona 13 ty aza dia nisy ny findramam-bolany Jirama zay mahatratratra ny amin'ny 443 milliards d'ariary natao nyty fitondram-panjakana ty ho an'ny Jirama anoseana azy mba hampandeha atsaka ny sandavana Jirama kanefa indrisy mandrak'izao de voamaky ary aizina no iaina ny vahoaka malagasy manoloana an'izay lafiny herinaratra izay indrindra no mitaly an'le hoe tsy fandripahalemana manerana nosy namana faniry satria vakitrano sy ny sisa de manjaka am'izao fotoan'izao no zay tsy fisina herinaratra zay amin'ny hoe ny tokatrano zany de maizina ny tanàna ny eny amin'ny lalana moa tsy resahana tsony zany ny izay le hoe tsy fahampiny ny fahazavana amin'ny lalana le zay ary miteraka indrindra izy io amin'ny lafin'ny fanendahana sy ny sisa amin'ny elakelatrano maro samihafa tsy neto Antananarivo renivohitra ihany fa na any amin'ny faritra ambanivohitra ary am'izao fotoan'izao vokatry zay le hoe tsy fisina herinaratra any atoeran'izay dia io zany mila andraisana fanapahan-kevitra lehibe io ary ny tena manahirana namana fanira ao anatin'ny lisy de hoe tena anisany nanomezan'izao mpitondra zao tokony vahoaka malagasy ny anarina n'io lafiny herinaratra na ny Jirama io fa voamaky aza mitotongana tanteraka ny Jirama am'izao fotoan'izao ino moa ny rehetra mahita an'izay de zay foana nanarina an'le vahoaka malagasy hoe ampy ve ny fimenomenonana eo anivony tambajotra sosialy de anjarany rehetra mahita an'izany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ampitsahevitsika foana tamin'ny fotoan'andro de nilaza fa hoe na io resaka délestage io ary fo ny fitondrana teo aloha zany fa nanofitsika rany izy de hoe na io resaka délestage io ary de ampy idinana andalambe fa tsy himenomenona any amina tambajotra sosialy zava-misy am'izao fotoan'izao tsy miteny hoe karma akory le izy fa zao anjara mivoaka mijeran'izy satria be loatra le fahampitehana na ny fitaovana na ny fidiram-bola na ihany ko ny fiaina amin'io la amin'ny akapobeany andavanandro mitarika fahafatesana any amin'ny hôpitaly efa betsaka no nijory vavolombelona fa noho ny délestage dia maty reo zay mitsabotena zany na eo mpanaovana opération na ihany ko eo ampilana n'lay hoe oxygène ampiasaina no zay resaka délestage zay zany ahatsapana sy ahatarafany amin'le hoe io lay gouvernance faiza mitatana fitatana ny lay fitondram-panjakana io Jirama io ampitsarana azy hoe maisa tsy mahay mitatana le fitondram-panjakana fa zareo moa zany mbola manilika andraikitra foana mandraky ty ny androany ity misy fanadidina député Alain Ratsimbazafy dia tonga avatsika nadevitra iray zay tableau navoaka ny fanadidina tany ampitan-dranomasina tany ny amin'ny faharatsin-dalana aty Afrika de ho avoakatsika le izy miaraka ny namana afaly ao ambadika ao de ho vakiko le izy ny amin'ny hoe aiza ho aiza ny toerana Madagasikara tamin'ny zoma dia ny fahaloton'ny tanàna ny resaka hoe voaloha Madagasikara fa ity indray zany dia reo firenena 20 aty Afrika zay anisany ratsy indrindra ny lalana voalohany zany i Tchad faharoa Sierra Leone fahatelo République Centrafricaine faefatra Mauritanie fahadimy Lesotho fahaenina Madagasikara fahafito RDC Congo fahavalo Angola fahasivy Mozambique fahafolo Cameroun
de manaraka azy orina zay moa zany Nigeria, Gabon, Zimbabwe, Malawi, Eswatini, de Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Soudan du Sud, Cap Vert. Source forum économique mondial namokany ty source ty zany. Ny fitondram-panjakana tamin'ny faran'ny herinandro teo asa efa akaiko amin'ny fifidianana de mamorona tsy misy le fitondram-panjakana ary miazakazaka mba teo hitan'ny olona de niazakazaka nanao an'le téléphérique de iny ny asese hoe mizotra le téléphérique de mampiseseo lalana kely zao ndray RN 44 ndray ny aseseo any ambadika any zany de mampiseseo ndray zany ny lalam-pirenena asa mahazo ny portion kely fasivy sa izy fa nanao conseil des ministres mihitsiny tamin'ny faran'ny herinandro teo le fitondram-panjakana zany ny amin'ny hoe hikitika ny lalam-pirenena vitsivitsy miampy ny lalana eto Antananarivo renivohitra 12 andro sisa raha ohatra ka ho candidat ny filoham-pirenena de tsy eo intsony am'izany andraikin'izany fa tsy maintsy ametra-pialana fa mety omelohan'izany koa nefa raha ohatra ka mandeha ny adevitra zay dia ho tonga ny amina mise en œuvre an'le hoe tsy malagasy Andry Rajoelina fa vazaha taratasy ary efa namady tena izaka ny zoam-pirenena frantsay nanary mahazo-pirenena malagasy azy zany mety ho elo lalana am'izao adevitra mpifidianana ho hitantsika rehetra zao satria samy miteny am'izany adevitra zany na ny eto aterina na eo amin'ny setraisa-pirenena indrindrandrindra ireo média international sy ireo mpahilalana marobe ihany koa ka ny mise en œuvre an'izay zany zay adevitra zay no mbola mandroso sy andrasantsika am'izao fotoana zao ka raha ny toerana misy a Madagasikara iverenantsika député Alain Ratsimazafy fa enina zany tsika ty Afrika tsika zany no zany araky ny tenin'ny député Fetro Maly sy Julien Ndrimorasata de zao mitazona ny rambony foana amina tsy fahombiazana aty Afrika sy eran'izao tontolo zao fa telo amin'ny firenena faran'izay maloto isika eran-tany fa voalohantsika amin'ny firenena maloto renivohitra maloto aty Afrika de indray zany voaka ny source amin'ny forum économique mondial fa fahenina amin'ny lalana simba Madagasikara député Alain Ratsimazafy mazava reny atao hoe laharana misy a Madagasikara reny ary rahantsika mahita ngamba ny zava-misy eto Madagasikara am'izay lafy ny fahampitehan'ny lalana zay tsy andrenivohitra tsy ambanivohitra tsy any amin'ny faritra fa dia ny akamaroany lalana namana faniry de tsy hitantsony zay ilazana azy ataoko angamba hoe lalana route RNS izy mba any lalana mba azo jerena ary reny nefa de anisan'ny fotodrafitrasa ny rahana tamin'ny filoha Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro nanatanteraka azy zay anisan'ny hoe manaja ny kalitao ny fomba nanatanterana azy matoa maharitra efatra amby folo taona mahery zay zay hitantsika fa tsy nisy fanamboarana nataon'izay fitondrana zao fa manerana ny nosy tompoko tsisy zay tsy mitaraina mahakasika an'io fahampitehan-dalana io ka io moa zany amin'ny maha hoe forum économique mondial azy no namoaka an'izay lahara amin'ny Madagasikara zay na manafaniry de entina ilazana hoe efa tsy tsika eto toerana rery no miteny na mitaraina na mitsikeran ty fitondrany ty manoloana an'izay tsy fandraisana andraikitra zay fa izao tontolo zao de mahalala sy mahita fa tsy misy fandrosony zany firenentsika malagasy zany ary mahamenatra raha ny nambarana namana faniry teo anisan'ny firenena voalohany am'izay lafiny hoe loto zay indrindra ny kapitale atsika na nyrenivohitra Madagasikara izany rehetrarehetra zany no azo ambarana namana faniry fa tsy misy zavatra azonao antenaina am'izao fitondrana zao tsony raha lafiny fampandrosona ny resana fa arakaraky ny janonan'ireo maharitra eo no vamaika mahapotika ny firenentsika ary mahakizy farany vahoaka malagasy satria hitatsika amin'ny toerana rehetra zay ale tamin'ireny fitsidiam-paritra zay natao reny ny rahana tamin'ny filoha Ravalomanana fa tsisy zay tsy mitaraina ny olona ary ao anatin'ny atona hoe fahasairanana lalina ny akamaroan'ny malagasy fa modiny zao fitondram-panjakany zao mody tsy hita zany fahatrany zany fa mbola zavatra hafa ihany no mahamaky azy araky ny nambaranao teo hoe téléphérique any mahamay iza moa ny olona anana fahafahana ny andeha amin'iny téléphérique iny isan'andro fa maninona raha ny vola zay natokana nanatanterahana an'izany mbo jerena ireo lahara-pahamehana amana ny olona ny voaka malagasy anisan'izany ho araky ny nambara teo nona aloha zao ny olona filoha Ravalomanana raha nanambarany atsotsika hoe ny atsipriany ao anatin'izany mapplus na programme anasa vina ho an'ny Madagasikara zany de nametraka ny hoe misakafo aloha ny vahoaka satria nona ny vahoaka malagasy manahoana ny lafiny fotodrafitrasa zay
tokony ho atsaraina sy ny sisy maly moa namana faniriny zatra kely nampimea mihitsy ny tenen'ny ilay tompona andraikitra anankiray tao amin'ny tondresaka mpanohana ny fitondrana ny hoe raha nyresahana izy hoe tamin'ny andro ny filora valymanana dia atao hoe tany amin'ny 5 na 2 tany hoany ny tany fidiran'ny ankizy an-tsekoly de izy hoe ny anay a ny fotodrafitrasa maro ny natao kanefa le maro natao tafidina ty amin'ny 700 no an'ny taux de scolarisation misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao non'inony no ilay fahasahiranany eo anivon'ny tokantrano mihitsy anie ny olana na eo ary le fotodrafitrasa ataonao tsy afaka ny andeha ho any an-tsekoly ilay zaza noho zany koa mbola idikevitra zany hoe tena firy marina le izy satria nanontany manko ny député omaly avoay le lisitra mbola dikevitra ny isany ny anambarany lazainy hoe anarivony teo fa ny zavatra hita sy tsapa de hoe midina ty amin'ny 700 ny taux de scolarisation eto Madagasikara inona ny mahatonga an'izany namana faniry mahatonga an'izany de zao ilay fahafahan'le ray aman-dreny mihitsy handefa ny zanany ny an-tsekoly satria any ambava fotsiny le lazaina fa tsisy vola aloha amin'ny fidirana amin'ireny sekolim-panjakana reny toy ny EPP sy ny sisy kanefa dia misy foana eny amin'ny sekolim-panjakana izay adity tsy maintsy aloha ny ray aman-dreny zay faharoa ny fitaovam-pianarana ho an'ireo zaza ampidirina an-tsekoly ireo tsy zakany ray aman-dreny tsony no mividy an'ireo fitaovam-pianarana zanany andeha ho any ary indrindrindrindra moa zany ny amin'izay hoe tsy fahampitsakafo eo amin'ny ankizy zay dia aleon'ny ray aman-dreny ny miahany zanany eo akaikiny toy izay andefa ny zanany any ampianarana kanefana rano mafana no mba hanohaniny miala ao an-trano izany no anisan'ny mahatonga an'le hoe na eo ary le fotodrafitrasa lazainareo fa manara-penitra dia tsy tomombana izay atao hoe vinavina-kevitra reo ny fanatsarana ny lafim-panabeazan'izay fa marary avokoa ny na ny mpampianatra maro amin'ny mpampianatra amin'izao fotoana zao no mitaraina manoloana ny fahakelezany ataontsika hoe tambikarama ho an'izy ireny eo ihany koa ny amin'izay lafiny hoe fahasairana ny isa-tokantrano zay ka manahirana ny eo anivon'ny tokantrano tsirairay aby na ny andefa ny zanany hianatra ka any amin'izay ilay taux de scolarisation zay ampy andrefesana marodrefy mazava ny hoe tsy de fotodrafitrasa loatra ny olana fa le fahasairana n'le vahoaka zay tena mianjady amin'izao fotoana zao ka tsy ahafahana intsony mitodika makany ny fampandehanana ny zaza malagasy any an-tsekoly ka ireny rehetrarehetra ireny no anamafisatsika namana faniry hoe aiza marina ny tena tiany zao fitondrany zao atao mahakasika ny fiainam-bahoaka satria le fiainam-bahoaka zay ao anatin'ny olana maro samihafa mihitsy no tsy hitany zao fitondrany zao ny famahana azy ka hoe hoe tsy raintsika tsony ny handinika lalina kory amin'ny safidy zay tokony atao amin'ny fotoanandro zay indrindra amin'ny lafi-pitantanana nyty fireneny ty fa tsy avelatsika ho potiky Madagasikara fa aloha raisy natanana ahafahantsika manarina azy makany amin'izay lafiny fampandrosoana zay ny maraparanantsika ny adevitra satria efa vombonao ihany koa namana Clémence hitantarany zava-misy resaka ny zavatra iainany tanàna Antananarivo député Alain Ratsimazafy de zao zay le tiako tenenina hoe miazakazaka mafy misy le fitondrana zany satria efa tongotra le fotoana de te ampiseho zany hoe tena miasa manao ny ezaka marobe manatratra an'le karazana hoe fahataranyilay efa taona sy tapany tantana amin'ny firenena le fahampitehan'le firenena de misy ndray zany tamin'ny herinandro ambony iny député Alain Ratsimazafy atrikasa lehibe momba ny fitsinjaram-pahefana nataon'le fitondram-panjakana enao moa be ny tanàna polo taona vao solombavam-baoaka mahafantatra tsara n'zany resaka fitsinjaram-pahefana zany efa naneonevony teto ihany ny député Toditsoa Andriamampandry ny député Mamira Bendrina député Fetra Ralamzafimbololona mino fa anakevitra manoloana izany ianao satria iazaka zany le fitondram-panjakana daholo amin'izao fotoana zao zany no mampiseho fotodrafitrasa kely vitsivitsy mampiseho teleferika mampiseho inona moa zany ty resaka conseil des ministres manokana tony fa hanao lalana hono
nefa efa nisy fanapahan-kevitra maro be oatra zay eny raisina tam'ilay nanovan'le gouvernementa de nasaina ny teny tam'le conseil des ministres voalohany misy le ministre ny travaux publics inona ny lahara-pahamehana ho anao de nasaina ny tsiditsidika an'le autoroute teria Amboly talata volonondro zay miantona an'le autoroute am'izao fotoana zao nietsy Tanamasoandro ihany koa miantona tsisy raha manjary am'izao fotoana zao de zao ndray zany dia efa avy nikidikitika an'le hoe région Anambatosoa mba ambabony fony vahoaka ny maro antsetra sy mananara zay efa mienjera amin'ny tany mihitsy ny vidin'ny lavanila sy ny fahampitem-piainana dia mitady hevitra hafa dia atongatra any amin'ny conseil des ministres hoe anangana université amin'ny maro antsetra fatatr'olona le fika hoe ahoana no ahafahana manao clin d'œil an'ireo vahoaka ny antimaroa reo na ny mananara reo fa zao tena vititsika fa reo ny fidy atsika faharoa tamin'ny fifidiana voalohan'ny république tamin'ny 2018 de zao ndray mikidikitika décentralisation député Alain Ratsimazafy. Ya, misaotra namana faniry ary amelapelatra an'izay mihitsy sika. Ny zavatra tsapaloha namana faniry de ny hoe tao anatin'ny volana vitsivitsy zay raha atao hoe nidina ifotony ireo mieritreritra na manana faniriana ny rotsaka filoham-pirenena dia maro ny naneo hevitra mahakasika an'izay lafino hevitsy njara-pahefana sy ny sisy zay ary zay zavatra atao hoe takin'ny vahoaka eny ifotony izay dia hitatsika fa miazakazaka tokoa ny fitondrana mandeha ataontsika hoe manampy maso ve ny vahoaka malagasy fa amiko reny dia fitaka be vava satria naninona tsy natao zany forum national mahakasika ny décentralisation ny atry zay ataoko hoe efa taona mahery zay nitantanana n'ity firenena ity fa maninona no volana vitsivitsy efa taperany manday ianao vao mahatsiaro an'ilay vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana fa anisan'ny zavatra lehibe amin'ny fanotra amin'ny fampandrosoana ny firenena izay no entiko isotomana ny saitsika hoe fitaka be vava ndray io mialohan' zao fifidianana ho avy zao fa tsy ahitan'izany ataontsika hoe tena fitsinjara-pahefana zay andrandray ny vahoaka malagasy zany sika ny fitsinjara-pahefana ma tsy namana faniry dia misy lafin-javatra vitsivitsy zay ataontsika hoe anisany mamaritra an'izany voalohany de ny hoe ahoana ny mba isiny ny fandraisana fanapahan-kevitra eny fotony fa tsy iankina foana aty anivon'ny fitondram-panjakana foibe faharoa manahoana ny lafiny etomanana ny zany collectivité territoriale décentralisée zany anisan'izany ny commune ny faritra ny faritany zay anisan'ny voalazana lam-pandroenany hoe manana ny etomanana vereo amiko moa tsy namana faniry raha jerevantsika fotsiny ny teti-bolam-panjakana ny loi de finance raha jerentsika inge zany teti-bola atokana ho an'ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zany namana faniry de manodidina ny 500 ny teti-bolam-panjakana manana fahavononana ve ny fitondram-panjakana tena ampandeha an'ireny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana reny raha ohatra ka 500 ny teti-bola mpanjakana nasionaly no any atokana ho an'ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana faharoa manarakaraka an'izay anisan'ny fanamariany ity raha nataditsika dia anisan'ny nandalo tao anivon'ny anteny miaram-pirenena namana faniry ny lalàna mifehan'ny arena kibony tany code minier anisan'ny nivory ary niakika ny travaux de commission tenako tamin'izany fotoana zany ary niady mihitsy zany hoe ahoana ny mba isitrahany vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana vola bebe kokoa ny ambony kokoa zany amin'ny lafiny ristorina makeny am'ireny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana reny fa tao anatin'ny adevitra de efa nifandrindra tsara fa raha tokony ho 500 zany ristorina tokony ho alohan'ny mpandraraha zany de mba zaraina aloha hoe no 200 ho an'ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana zay isiny le toeram-pitrandrahana ary ny roa faingo 500 ho an'ny fitondram-panjakana foibe fa miovy zany rehefa tonga iny anivon'ny science plein air ny fivorina zany na de efa tapaka tao anivon'ny commission sy voarakitra tsoratra tao anatiny atsotsika hoe PV an'izany travaux de commission zany ara ny fanapahana zay nitranga tao anatin'io commission io etiko ilazany zany fa tsy mbola hananan'izao fitondrany zao ny fahavononana ny ametraka ny tena hoe décentralisation eto Madagasikara noho izany zavatra mitranga rehetra hitatsika zany ny mbola fifehezana ny fahefana ary indrindra ny fifehezana ireo
loharanombola rehetra ofeziny ny aty anivon'ny fitondrana mpanjakana foibea fa tsy apitaka kosa eny anivony reny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana reny mampalelo no mahita be ny tanàna am'izao fotoana zao a amin'ny hoe fikarohana loharanombola avisy avanana amin'ny hoe ahoana ny ampidonana an'le commune satria ny anomba famatsim-bola omen'ny fanjakana dia tsy mahavita kory iatohana ny karaha mampiasa ao anatin'ny rovolana rabe indrindra izany rehetrarehetra zany no anamariatsika namana faniry fa raha izao fitondrany zao tsy azotsika antenaina aminy izany resaka hoe fitsinjara-pahefana tena izy zany fa fampanantenana pokaty fotsiny ny ataony raha ny zavatra mihita sy tsapa zany a zay iaina ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana am'izao fotoana zao mazava zay fanio-kevitra zay a député Alain Ratsimazafy a isika moa miresaka an'izany de ny amin'ny hoe may endomboanjo may volotratra may ambondrona le fitondram-panjakana ny olana azy io zany de ny amin'ny hoe ho tsarain'ny tantaritsika ty ary ho tsarain'ny vahoaka fa tsisy nininina vita resaka fotsiny mibetsaka langa ary nahazo anaram-bositra mihitsy molona fanjakana eo amin'ny hoe rainy langa eo ny hoe vato fototra sy ny sisa fa le tena hoe tena asa mivaingana anakany avahoaka tsisy fa fahampotehana aza mihitsy maranantsika azy député Alain Ratsimazafy ny afatrafatra samihafa zay tsara ho fantatry ny mpanaraka atsika indrindrandrindra ho an'ny vahoaka na Tsimondrano ihany koa zany zay efa mazava ny fanambarany filomarika Ravalomanana nanaiky izy nanaiky filomarika Ravalomanana arak'izay fanirina sy etaeta ny vahoaka teny amin'ny lalambe sy reo ampikatrika ty manandritry ny fitetezam-paritra sy distrika sy commune nataony tamin'ny fameloma-maso ny antoko tamin'ny congrès sy paritra fa Atsimondrano ihany koa na vita asa lehibe satria Atsimondrano dia anisan'ny nandray aniny congrès nanalamanga sady congrès national iny député Alain Ratsimazafy ny afatrafatra samihafa satria isika ihany koa de mampiseho fahavononana fa vonona hiatrika fividianana madio ekeny rehetra sy mangarara mbola amafisina namana faniry ny fankasitrahana aloha ny filoha Ravalomanana nanaiky an'ireo hoe fangatahana maro samihafa avy amin'ny faritra rehetra zay tonga niatrika niny congrès national iny zay fahavononan'zay na zay mokle zay no nandrasan'ny vahoaka malagasy ary atao hoe nanana tsirim-panantenana ny vahoaka malagasy zany tsy mipikatroka atika Madagasikara ihany fa ny vahoaka malagasy mihitsy rehefa misy ny fampiresahana eny fotony de hita sy re izay endrika fanantenana eo anatin'ny izy ireo zay hiatrika fifidianantsika tsy voela moa zay no atao hoe namarana ny fandroatana anarana ao anatin'isy mpifidianantsika dia hiatrika zany am'izao fotoana zao ny atsotsika hoe fiomanana tanteraka am'izay lafiny fiatrehana ny fifidianan'zay eto no anaovana antso ho an'ny mpikatroka indrindra atao anatin'ny atokotiko Madagasikara atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano sy ny manerana ny nosy am'izay le hoe firaisakina aloha voalohany indrindra ary eo ihany koa ny mbola fitohizany fanentanana maro samihafa am'izay fahavitrehana hiatrika fifidianan'zay ary efa nambary ombenimboeny izay lafiny hoe tokony homailo isika manoloana an'ireo zay mety hevidratsy ataon'ny sasany fa tena hifantoka kosa atao anatin'ny fampandresena an'izay foto-kevitra hijoroantsika amin'ny fampandrosoana ny firenen'zay ka ankehitriny moa dia efa manomboka mametraka andreo pakady izahay atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano namana faniry am'izay fiatrehana ny fifidianan'zay zay ankasitrahana ny eo anivon'ny rafitra ny tiako Madagasikara rehetra isatsokajiny manao ny fivoriana tsy tapaka araka ny tomariky ny filoha dia ny anivon'ny fokotany mba isy fivoriana isan-kerinandro ary ny aty anivon'ny commune dia isaky ny isambolana dia ireny fivoriana reny no ahafahana zany mifanakahalo-hevitra sy mifakahery manoloana n'zay lalana izorany ny antoko zay ka aokotsika tsy ho mandromandry fa vonona trany am'izay fiatrehana ny raharam-pirenena izay ny tanjona moa de ny hoe mandresy isika amin'ny vanim-potoam-pifidianana eto Madagasikara ahafahantsika manavotra n'ity fireneny ity dia eto ihany koa moa efa somary
mamaraparana ihany ny fandraisana anjara fitenenana dia anehoana ny fankasitrahana namana faniry ianao a ankasitrahana reo teknisianna isika rehetra zay namana rina zay nanokatra ihany koa ny fandarana tamin'ity anio ty ary eto a no hitondrana ny teny fialantsiny ho an'ny solomavambahoaka jerirandrimbolaina voafidy tamin'ny anarany atokotiky madagasikara atao amin'ny distrika navaradrano zay nametraka amin'ny fialantsiny a no ny didy amanandraikitra any anatin'izany distrikt zany satria nisy ny fitsidiapakitra zay tsy maintsy nataony zany tamin'ity andro an'io ty a ka tsy afaka no fampitafata amintsika teto amin'ny fandarana miara-manonjaka dia mametraka ihany koa ny zay fialantsiny zay izy a ary ny tenako a dia ametraka ny velo mahafinaritra samy hotain'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Makasitraka ny solomambaoka Alain Ratsimbazafa isika fa alohan'ny hidirany namana Clémence Ranirina dia hanaraka anty horonan-tsary fohy ity tsika ny fivahiniana ny solomavambaoka Fetra Ralamozafimbololona zay filohan'ny vondrona parlementaire ny antokotiky Madagasikara sy Andriamatoa Julien Andremorasata mpikambana ao anivon'ny birao politika ny antokotiky Madagasikara administrateur civil ihany koa zany olona zany sombon'ny faneho-kevitra izy mirahalahy tao amin'ny fandarana dondresaka tao amin'ny fahitalavitra Rahavavy TV+ no alefantsika eto zany député Fetra miresaka ny nationalité anga Iany Rajoelina ary Andriamatoa Julien Andremorasata miresaka ny indice zany na ny tondro zotra amin'ny fiemoran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ara-toekarena de sora mifaly nandao ny rindra ara-teknika ahafahantsika mandefa izay horonan-tsary anatina minitra fohy izay aloha zany fa mba ahafahana mitatitra kely amintsika ohatroatra zao no nitondrany izy ireo zay ady hevitra tamin'ny tondresaka omaly zay. Avahantsika ny resaka firotsahana sy ny resaka zom-pirenena tsy mbola namaly ianareo hoe inona moa quelle idée ozy ny teny frantsay hoana filoha perinasa raha teteza mita fitiavana zany fitiavana Denis Abraham Razafy hoe olona mitondra teteza mita no mangataka zom-pirenena frantsay eo aloha zany dia efa mabarangy ary mbola tsy namaly ianareo amin'ny rahalahy ary mbola tsy nisy namaly an'izay ny tao anivony mpanaradia azy na ny olombofidy io na mpiara-miasa aminy zay aloha zany mba izao valiana amin'ilay anjara fitenenanareo manaraka eo ny manarak'izay dia tsy manda velively zay ny origine ny filiation ny raha mikorina any de raha malagasy tena marina lay fahan'lay izy nangataka ny tao amin'ny nangataka zom-pirenena tamin'ny 424 de sory ny lalàna aminy ny zom-pirenena malagasy satria tsy tia tanyrasana izy satria tsy tia tanyrasana izy afaka nangataka izahay mitovy mihitsy ny kahanay mirahalahy raha aman-dreny izy nazandroko aza mitovy ny kahanay samy nanao service légal ho iaho tao anatin'ny tafika frantsay fa nilavin'ny dadako ny tompoko dadako ny teraka nationalité frantsay raha niandra tany frantsa izay carte de séjour nalainy isa taona rehefa avy manao inscription de dikan'izay le hoe lazainareo entre guillemets tia tanyrazana fa gasy ny lalàna ny manaisitra azy ary ny lalàna ny tokony manaisitra azy fa tsy mila interprétena ny andininy faharoa amby efapolo zay ny editsika hevitra ary nisy ny atrikasa ny fampizaranay nisy ny arahana tamin'ny mpamatsy vola tany amin'ny mialatsina nonona n'lay hôtel le Cara tamin'ny taona lasa tao anatin'ny fivorina ara-pitaona efa nyresahana tao io andininy faharoa amby efapolo efa nyresahana tao io ary mangataka n'ireo mpampianatra teny amin'ny anjery manontolo manam-pahaizana manokana momba ny lalàna indrindra ny resaka code nationalité mba handray satria nisy ny fotoana nangatahana nytenenana ekena ny tenenao teo filohan'ny ACC aloha ny hevitra fa tsy ampy zany aleo ny olona ivelona fitorana tsy manao politika efa manao aleo ny mpampianatra aleo ny vatana solitra ny tany aleo ny olona tsy miandanina efa nandray anjara fa ohatra au niveau fampianarana ihany fotsiny no aneho hevitra io zavatra io reny ataony le fanehoan-kevitra eny tsy mitombona satria valio aloha inona ny hevitra eny ao azavaina anareo mora mahazo ihany nareo rehefa azavaina elaela za tena miaiky le zanolahiko ty rahana satria izy tsy manina fa zao eny ary ny atsika hoa io tsy mbola miresaka mahazo milatsaka na tsy mahazo fa ny fanirina ara ifaninana amin'ny président Ravalomanana mihitsy izy aloha ifandrefy za monsieur Abraham dia milaza fa mahanitra dia mahanitra firenena amin'izao fotoana izao ny voaka malagasy tena anatin'ny extrême pauvre ety mihitsy raha miresaka indicateur mantsy izy na maridrefy ilaza kely aminareo fotsiny fa raha ny rapport de suivi nataony OMD ny
système des Nations Unies fakany tamin'ny 2010 dia tamin'ny 2008 ny dollar anankiray 1640 ariary resaka le dévaluation monétaire tonga ny vola malagasy 2008 zafato iresaka an'izay omeko indicateur mihitsy anao satria tsara ihany nareo fatareo ny indicateur na marify 2008 zay 1620 ariary dollar anankiray système rapport de suivi ny OMD io ataona 2010 iny am'izao fotoana zao dollar anankiray fa 5000 lazakely ariary tsy tonga na 10 eny zany efatra eny vola malagasy mahatonga an'io dia zao les mauvaises gestions des affaires nationales tsy ampy ny exportation fa ambany be ny fa ambony be ny importation teraka dévaluation zay tsy ampy ny investissement étranger zany hoe fampiasan'ny olona avy ivelany vola eto amintsika putre devise tsy misy zany satria misy insécurité grandissante eto misy instabilité politique zay anankiray indicateur anankiray zay resako aminao zay ny taux de croissance économique natany fiakarany niarikarenà phobie PIB zany resako raha tamin'ny président 2008 président Ravalomanana resako fataro tsara moa fa taux tamin'izany ange raha angatika fa 7,8% croissance sans taux de développement croissance azafady vitivity zay ny indicateur valable amin'ny économiste eratany 7,8% zany fa tsara be zany fa zao vao nitondra teo nareo dia zao 2009 aloha dia fa moins 2%, moins 3,7%. 2010 moins 0,5%. 2012 maniakatra kely 2%. 2019 eo amin'ny 2% mahery eo. Fa en 2020-21 moins 1,7% de croissance. Eto Madagascar. Eto ihany zany moins hena tamin'ny 2020. anazava aminao rehefa avy eo. Anazava aminao vitivity. Moins 1,7% ny taux de croissance atsika. Tonga nambany be zany. Zay natao indicateur anankiray. Zao nge problème monsieur le sénateur. Tsy manana maîtrise na io d'évaluation io resaka situation tsika. Ny antony dia zao. Tamin'ny période de pandémie tianao resahana matsy les crises sanitaires. Napidina amin'ny vidina solika daholo eratany ny akamarony miaraka amin'ny firenena mandroso satria nidina amin'ny baril tsika teto tsy napidina anika tonga le effet an'le pandémie miakatra be le vidin'le carburant zay natao inflation généralisée hausse de prix zay natao tsy manana maîtrise ianareo matantanana raha-pirenena raha-panjakana mbola meko indicateur anankiray anao ny indicateur anankiray ny taux de scolarisation fampianarana zany resahako eto tamin'ny 2008 resahako aminao 90% ny ankizy niditra an-tsekoly manao fianao 40% am'izao fotoana zao satria tsy araka le raha aman-drentsony mantry izy sahirana izy tsy arantsony zany le coût de scolarisation dia ambony be dia be mbola resako indicateur ako anao be dia be raha ohatra ka ny destruction na démocratie potika ny démocratie eto amintsika eto anankiray zay fo iny izahay dia isorana betsaka mihitsy faly zany afaka nametina azy raha ny tena tiana mitinana moa zany betsaka mihitsy ho an'izy mirahalahy reo zany satria tena nafinaritra be tena sady mpanao politika no teknisianina Julien André Morasata sy député fetra nipetrapetraka amin'ny faneho-kevitra fa hitantsika moa zany teo le mpanoana fanjakana botolo-kevitra be dia le mitsatsatsaiky kely zay perturbeny fotsiny zany le faneho-kevitra satria inona moa no entiny eo tsy manana indicateur ny izy inona no entiny eo résultat inona no entiny eo aminatina statistique hoe reto ny asa vita le fitondram-panjakana évaluation inona moa no mba andreseny lahatra any vahoaka sy ireo olona rehetra dia zay tombony lehibe atsika hoe tena manana olona rehetrareny dia nentsika tato amin'ny fandarana zay afaka mbola miverina mijery sy miaina an'iny isika hoe ohatreniny atsika miady hevitra ary tena mianjera amin'ny tany mihitsy amin'ilay adversaire hoe tena sahirana miaro an'le fitondram-panjakana fa zany hoe tsy maintsy miteny moko ahoanako lasa DGPP lasa sénateur dikan'izay tsy maintsy miaro an'le fitondram-panjakana kodry voarokoko raha ohatra ka tsy maro an'le fitondram-panjakana fa efa betsaka ny tombo tsy ho azo dia na hoanina tsy hoanina aloha tsy maintsy miaro ihany l'indéfendable
zany zava-misy fa de hoe saika teny hoe zany malaza fa isika rehetra samy mahita an'izy hoe karokaroa de zao de manova téléchargement koa tsika fa sao de manjavona ohatra ny vidéo amin'ny fanisoherina avokoa le izy fa heureusement moa zany any an'le namana maro samihafa nisy navita téléchargement le tao amin'ny fandara ny fanisoherina zay tena nampivaraotsana nampitsangam-bolo tsy nampahita torony le fitondram-panjakana ary tena hita hoe tena vita le fitondram-panjakana efa manisa andro sisa am'izay tena hipetrahany eo zay fa efa tena vita satria tonga hatramin'ireny hoe famoronana feon'olona fitantarana vie privé attaque personnelle tena mirefarefa mihitsy ny sisa satria zay no heveriny fa hoe agerana communication zany amin'ny tena fa vao maika nanandratra n'lay olona le izy tao anatin'le adefitra na tonga le 14000 vues de ato koa tratra tato am'le dondresaka nahita tato koa reto nanaovan'ny député fetra sy Julien Ndremorasa tasy de aprisiana zany tsika tonga de télécharge aingana sady reny indicateur reny ho anareo mpianatra zany mila soratanareo reny zay nentin'ny Andriamatoa Julien Ndremorasa tany OMD ny resaka indicateur amina resaka pauvreté généralisée inflation sy ny sisa resao daholo reny de sorata aingana eny are satria moa misy zavatra tsy milamina ny tanàna Antananarivo de rehefa resaka tanàna Antananarivo izy moa no atsony ny miara-manonja fa tsy maintsy ny mahay any tanàna rehefa nitolona sy ny ady an'ity tanàna Antananarivo ity de ny mpanolotsaina ny tanàna Clément Sarary Nirina mbola miaraka amina tenue de sport izy mbola teny akanjy izy natsonay misaotra azy tsika satria atsona andro de tonga Clémence atsona alina tonga foana izy miarabanao raha mato mpanolotsaina aloha tonga eto fandarina miara-manonja miaraba ny fanira zafy de miaraba ihany koa nireo mpanaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS ny radio Mata sy ny MBS radio ihany koa efa hatramin'ny herinandro no naharay fitarainana izahay teto anivon'ny MBS ny amin'ny hoe tena mijaly eo amin'ny lafin'ny karama ny mpiasa amin'ny fiadina ny tanàna Antananarivo zany hoe ato anatin'ny tanàna Antananarivo commune urbaine Antananarivo renivohitra betsaka ny fimenimenoana ny faneho-kevitra mbadika tany misehatra rehetrarehetra tany amin'ny hoe zao no olana amin'izay resaka karama zay tsika moa tsy tanisa-tsony Clémence ny amin'ny hoe tanàna Antananarivo resaka knapsa sy ny sisa sy ny resaka famoronana orinasa sy ny karazany fa ny resaka karama aloha zany dia androany vao maraina io de nahazo antso antarby ny tenanay ny namana mpanao gazety samy hafa ihany koa to misy fimononana misy fivoriana ho an'ireo mpiasa eny amin'ny lapan'ny tanàna eny ianao mpanolotsaina ny tanàna mpanolotsaina ny tanàna zany organe délibérant zany ianareo manara-maso ny asan'ny exécutif inona marina izy ity zany raha matoa mpanolotsaina marina tokoa fa ny samina eniny vaovao zany tsika namana faniry ny amin'izay olana amin'ny resaka karama eo anivon'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo izay hatramin'ny androany aloha zany de mbola tsy naharay mbola tsy nisitraka ny karama volana jona ireo mpiasan'ny commune ireo raha ny isan'izy ireo moa dia misy no miteny ary eo moa zany le tsy fisiny lay resaka mangarahara tsy fampiny lay resaka mangarahara misy no miteny hoe 4,000 efa manontany ny tompona andraikitra de hoe 7,973,000 zany hoe tsy tena misy zany le tena antotanisa marina ary tsy misy ny tena fampahafantarana marina an'izay ho anay mpanolotsaina izay nambaranao teo fa hoe mpanaramaso an'izany rafitra mpanatanteraka izany io resaka karama amin'ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo de mampalahelo satria efa tsy voalohany zao fa efa hatramin'ny farantaona zao efa nisy talohan'ny farantaona efa nisy saika isam-bolana dia tara foana ny karama ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny tsy tadidiko telo volana sa 2 volana lasa izay de efa le 15 fa 15 ny volana nitsahana vao noraisina ny karama ho an'ireo nandray bon de caisse zany hoe olo de 30 jours de 570 zay kanefany ny mpiasan'ny commune raha ny tokony ho izy dia mandray ny karama zany eo amin'ny 220 ny volana eo zany ny tokony fandraisan'ny karama dia manefa matetika le izy eo amin'ny 520 ny volana eo no mivoaka dia am'izao fotoana zao zany zao tsika 10 androany safiry efa 10 ny volana jolay de mbola tsy nisitraka n'izay karama izay ny mpiasa ka
tiako tena zany hoe efa leo le mpiasan'ny commune leo ny mpiasan'ny commune ka izay indrindra no antony hoe androanytsika de nahita efa manomboka miparitaka any moa sary efa paritaka ry zareo any fa dia ndeha atao hoe ny tokona zay ngamba ny malaza azy tsy nety ny asa zany no mpiasa fa de mitaky karama eo amin'ny tokotany ny lapan'ny tanàna zany hatramin'izao idirako eto aminao io faniry de mbola nakavaovao teny amin'ny zareo de mbola hatreto aloha de mbola ato zay zany hoe mbola mitaky an'izay karama zay zany ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo resaka karama tsika de tsy maintsy miresaka vola ihany de ny amin'ny hoe zaika antany raha ny vola niditra teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo zany raha nitatitra izay nambara taminay tamin'ny fivoriana farany zay moa mampalahelo satria raha tokony hisy fivoriana foana isam-bolana raha ny tokony ho izy tanàna lehibe ohatra Antananarivo fa de efa inina mihitsy zany tsy manao session extraordinaire intsony fa raha fivoriana farany fivoriana ara-potoana farany ny rahanay tamin'ny mpanatanteraka de ny teny ny tale-tompona ndraikitra hoe 7.20 miliara ariary ozy izy ny vola niditra ho an'ny 2.24 kanefany ny vinavina zany na ny estimation izay noresahana tany anatin'ny hoe budget primitif ary mbola ny ampy kely tao anatin'ny budget rectificatif de manodididina ny 9 miliara ariary ny vola no eritreretina ampidiriny commune dia tsy nisy afa-tsy 7.20 miliara ariary zany nefa ny karaman'ny mpiasa fotsiny no efa mahery ny 4.20 miliara ariary isa-taona zany tokony ho alohan'ny commune amin'izay zavatra zay dikan'izay zany normal be karama tsy voaloha tsy andany zao irahantsika mahita ny lalana tsy vita ny fako ihany koa tsy afaka irahantsika mahita amin'izao fotoana zao zany zavatra rehetrarehetra izany dikan'izay zany amafisiko satria tsika teo nanaraka ny faneho-kevitra zay nataony mpikambana ao anatin'ny bureau politique Andriamatoa Julien Andriamorasata tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina anankiray ny resaka mauvaise gouvernance de io zany hatraty amin'ny commune urbaine Antananarivo de tena ahitana taratra an'izay ihany koa hoe tena misy fitatanana tsy mandeha amin'ny laoniny ao anatin'ny tanàna Antananarivo io de zany no isany mahatonga an'izay io moa efa resahanay mpanolotsaina foana na manafaniry ity resaka marina fa tsy hoe tsy hiditra lalina tsika amin'ny resaka société municipale na izarina zany satria anatin'ny tanàna Antananarivo ihany zay satria raha miresaka tsika hoe vola de mazava loatra tsy maintsy miresaka tsika hoe aiza daholo raha ny volan'ny commune urbaine Antananarivo satria na karama aza tsy voaloha de raha miresaka an'izay tsika de hoe io resaka SMGD io ane amafisina foana zany ary tsy sasatra zay no miteny fa ny 300 ny volan'ny commune farafakeliny no alefa ny mpitantana ny tanàna zany makany amin'io société municipale de gestion digitale io zany araka ilay fifanarahana zay nitapatapahany zareo tao ny araka tamin'ny mpanatanteraka ireo mpanolotsaina miara-dalana amin'ny ben'ny tanàna de io zany isany antony mahatonga an'izao fikatsony ny resaka raharaha eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo izao mampalahelo zany hoe commune anankiray tsy mahavita intsony mahaloa karama izany ane zany efa hoe tena tsy niasa andrasan'ny vahoaka intsony ny tsy vita tsy zay rery antsony ny tsy vita fa tena le karama izay iasa ho an'ny karama mpiasa zay miasa ho an'ny vahoaka ireo izay tokony isitraka an'izany satria zoan'ny fototra izany tambo ny asa zay vitany nefa dia tsy ampisotrahana azy amin'izao fotoana zao de zay zany no antony tsy maintsy iresahana an'izay resaka hoe misy an'izay vola tokony hositrahan'ny commune madiodio anazy manontolo kanefa de tsy njaraina amin'ny reo orinasa municipaly eo anivon'ny fedidina ny tanàna Antananarivo izay mikasika an'izay indrindra ny tenanay efa tabataba mikasika an'izany tsy nitabataba feno tabataba fotsiny ihany fa nitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana mahefa de ny pakana ny pôle anticorruption aiza tokoa ny Clémence 13 pejy iny 13 pejy ilay fitoriana tamin'ny fito jona 2024 no nametrahany ny tena ko azy teny anivon'ny paka mandraky ty ny androany efa dila zany zao ny fito jona 2024 efa herintaona zany mahery efa herintaona mahery ray volana tsy misy toyan'ilay raharaha-pitsarana kanefa ny rehefa ry zareo no mitory ny raha tsika nahita teto nahazo andrinambinina ny raha tsika teto nahazo anay sy nahazo andreo rehetrarehetra izay miteny rehetrarehetra malama koa ao anatin'izany vetivety kely mihitsy de miazakazaka ny fanenjehana samihafa fa ny tena ko iaho teo de nitondra andraraha teny anivon'ny paka tsy misy toyany hatramin'izao fa tsy ny tena korery ny mpiasan'ny knapsa tompoko dia ny tory ihany koa teny anivon'io teny Bianco teny Paka mikasika an'io resaka volan-ny knapsa moa zany de le volan-knapsa no itoriany fa mifanjoy moa reo satria fantarisika tsara fa ny mpanatanteraka teo anivon'ny commune amin'ny alalan'ny SMGD de nindrana an'le vola 2.20 miliara ariary teny anivon'ny knapsa de ny knapsa koa zany nitory ny syndicat
mandraky ty ny androany ihany ko de mbola tsy nivoaka nefa neraka ny fanjoiteny ihany ny anay ny fitoriana ny fampiresaka mihitsy aza moa zahay ry syndicat hoe aiza ho aiza ny anareo manahoana sy ny manahoana mandraky ty ny androany tsy misy tokotany ary ny piasan'ny commune ihany ko de nitory ihany ko mikasika ny resaka société municipale io satria na tiana na tsy tiana de sarotiny ny piasa na manafaniry ny amin'izay hoe vola tokony andoavana ny karamany sy afahana miasa ho an'ny vahoaka eto amin'ny tanàn'Antananarivo kanefa aparitaka ireo mpanatanteraka zany any anatin'ireo société municipale de nitory ihany ko mipiasan'ny commune de mandraky ty ny androany ihany koa de tsy misy vokany zany rehetrarehetra izany ary eto te hisitona ny amin'ny hoe misy syndicat mipiasan'ny commune ny vahinonay sy namana lili namana faniry tao anatin'ny fandaranay de niteny izy hoe rehefa niona tamin'Andriambatobe ny tanàna de niteneniny hoe nareo raha resaka fitsarana izany tsy mahavoa anareo tena fatokisa-tena zany no naseho an'Andriambatobe ny tanàna tamin'izay fotoan'izay raha nyresaka tamin'ireo mpiasa ireo ary notanteriny tao anatin'ny fandaranay moa zany de mahavariana zany hoe zay tokoa ve le zava-misy ka mahatonga ny fitsarana tsy mamaly ka mitarika an'izao zava-misy eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna izao hoe tsy voalotsony ny karaman'ny piasa ankehitriny inona zany ny zavatra hitranga raha ohatra ka tsy anatanteraka ny asan'ny piasa eo anivon'ny commune satria raha fantatra ihany ko ny avy any anivon'ny boriboritany eny ihany ko to manaraka an'izay fitokonana zay Clémence inona ny zavatra hitranga akoatran'izay ty fanontaniana mipetraka foany ty rehefa misy manao fitokonana ohatrany io manahoana ny resaka teriterina hoe fampitahorana samihafa zany mety mahenoheno kely amin'izay ve ianao amin'ny hoe mpanolotsaina ny tanàna anao mba fitaraina mpiasa ihany koa akoatran'ny hoe vahoaka an'Antananarivo mitaraina aminareo ya tsara fipetraka ny fanontanianao na manafaniry satria dia zay tokoa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao misy piasa avy any amin'ny boriboritany zany zao raha ny vaovao rehako miaraka amin'ireo piasan'ny ao amin'ny lapa zany mifanotrinao zany zareo satria teneniko teo hoe zo fototry zany resaka karama izany ary efa leo le piasan'ny commune mifanotrina ao amin'ny lapa amin'izao fotoana izao manao an'izay fitakiana karama izay ka raha ireo piasa eo anivon'ny boriboritany zay tsy ho tonongo satria fantatra fa be dia be ny antso zay dia nitenenina zany niteny zany zareo hoe misy piasan'ny boriboritany osy izy tonga eto ary eo anivon'ny boriboritany io osy izy amin'izao fotoana izao de efa manomboka sahady ny ciblage hoe iza daholo nakany iza meneur efa mipetraka zany zay fanontaniana zao amin'izao fotoana izao amin'ireo piasan'ny commune hoe iza reo monsieur manao an'izay fitakiana karama any amin'ny lapa izay amin'izao fotoana izao ka zay indrindra no indraindray mantsy misy nde atao hoe manome tsiny ihany an'le piasa ny tenanay moa tamin'ny fotoana tena ny fotoana rehefa miresaka amin'ny syndicat de mitovitovy amin'izay ihany ny langage hoe maninona ary nareo ny tsy mijoro maninona ary nareo ny tsy miteny kanefa efa impiry kosa ny karamanareo tara de tena manazava ny eo anivon'ireo syndicat ny piasa nareo piasa zay tafaresaka hoe zahay nay tsy fidiny ho anay tsy hijoronay fa ato amin'ny commune zahay raha mba sendra miteny raha sendra mijoro dia antso-zay avy hatrany teneniko anao nisy fotoana ireo piasan'ny commune ireo iresaka SMGD io ihany nitabatabatra zareo tamin'ny fananganan-tsaina andro alatsinainy ohatr'izao tsara de nitabataba hoe miala ny SMGD tena zay mihitsy zany le fitakiana nataon'ireo piasa tamin'izay fotoana izay satria araka ny teneniko teo hoe misy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'ny commune io zavatra io inona ny zavatra nitranga avy hatrany de hoe firy ny IM niny izavy le teo de tonga MP taty amiko mihitsy le piasan'ny commune hoe za osy izy zao ny IM koa de zay zao osy izy de efa tonga de ciblena raha nyresaka momba ny SMGD io teo amin'ny fananganan-tsaina faharoa manarakarak'izay mbola nisy ndray piasan'ny commune zareo moa zany rehefa misy ny olana de mba miresaka amin'ny tena hoe mba tena empahafantarina fa tsy rariny mbola vao ndeha totsika hoe fahatarana fanontelo na fanefany zay zavatra tsy efa lava be lavarina ohatry ny androany zany hoe efa mitoto be ohatry ny amin'izao hitantsika zao de mba mitendry zareo mitaraina hoe mba sao de mba misy mpanao gazety fantatrao mba alefaso aty fa de tena mafy any mahazo zany de niresaka tamin'ny namana mpanao gazety koa de nalefa tany de niresaka tamin'ny mpanao gazety ry zareo efa tsy miseho endrika le piasa noho ny fatahorana satria misy antso-zay be ataon'ny mpitantana fa de mbola vao antso ihany hoe ianao le niresaka tamin'ny télé de nanazava moa le piasa hoe ahoana moa zay no raharanareo ara tsy resaka zoanay ne ny takinay zay tsy mana ratsy anareo fa ny karamanay ny takinay hoe maninona ny taralavy ty karama ity zany ny zavatra iainana eo anivony io tanàna Antananarivo io ary eto ana manafaniry te hiteny hoe mitodika amin'ny tompona ndraiky mpanjakana isatsokajiny
Teny hoe maheno mantsy hoe misy ben'ny tanàna Tim ohatra rehefa tsy misy hoe antony manokana tokony hoe anaovana fanaraha-maso ny resaka fitantanana arabola fa de andefasana ny IGE na ny inspection générale de l'État. Fa eto amin'ity tanàna Antananarivo ity nde ataoko hoe tataka ny vavan'ny olona rehetra. Ary zay tsy niteny mangana. Zahay zao ao anatiny efa miteny tataka ny vavanay, mpiasan'ny commune miteny foana. Ndretraretra miteny ary nareo tena anivon'ny fandarana miara-manonja ihany koa efa niresaka momba an'izany. Fa maninona no tsy misy mihitsy fandraisana andraikitra izay ataony eny anivon'ny tompon'andraiky mpanjakana mandefa IGE ohatra na ny Sénat ohatra. Maninona zao ny sénateur alozana miady ery amin'ny lozana miaro seza ary anaty fandaharana no hitan'ny sénateur. Ny sénateur ny Sénat no isan'ny rafitra anankiray manara-maso an'ireny CTD na collectivité territoriale décentralisée reny. Olana be eo amin'ny commune urbaine Antananarivo io maninona tsy misy ny fandraisana andraikitra manoloana an'izay zavatra izay. Ary za teny hoe raha-mpitantana hafa nde ataontsika hoe raha ben'ny tanàna lany tamin'ny antoko hafa na hoe indépendant na ataontsika hoe ben'ny tanàna lany tamin'ireo tokony volomboasary reo ihany ary fa nanao tsy mety ohatran'izao inoko maromaro na namana faniry efa ela no baraka efa ela no voaroka efa ela no voataka fa maninona ity ben'ny tanàna amin'izao fotoana izao tia dia tsy misy fandraisana andraikitra kanefany tsaroko tsara ny zavatra nytenenina Andriamatoa Filoha tenako moa nanatrika an'izany tamin'ny fotoan'androny tamin'izy voanandray ny fitantanana na ny firenena de ria mamasina nanao kabary miezinezina mihitsy ny amin'ny hoe tsy misy tsony tsy azo ekehana ny fanodikodinana ny volam-panjakana za ny fitantanana tsy ananako havana tsy ananako namana fa niza manao tsy mety dia tsy maintsy hiarany sazy fa fitantanana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ity de tsy misy ho iaho teo tsy mitaraina fa de tsy misy fandraisana andraikitra vao maika aza farany teo zao nisy vavao namana faniry hoe kianjam-barea zay mihitsy ny saika anotaniko anao hoe ny conseil des ministres ny nakafanapahakevitra momba ny kianjam-barea kianja-mamasina taloha de nanangana orinasa mihitsy société de patrimoine kianja-barea aisa izy io société anonyme zavatra ohatran'ireny ve Clémence satria fanana ny tanàna Antananarivo le kianja ny tansy le kianja satria nisy trano koa teo nisy profesana sy ny rehetrarehetra inona ny position anareo par rapport amin'izany ahoana ny tantanana mpiasa sy ny rehetrarehetra manoloana an'ireny iny zao de tena nahagaganay tokoa zay mpanolontsaina zany de gaga hoe inona ary ty zavatra mivoaka eny anivo ny tatitry ny filan-kevitry ministra ity efa mifampiresaka ihany tamin'ny mpanolontsaina namana vitsivitsy ny amin'ny hoe inona ty atao ty de nidresaka moa hoe ndeo tsika hitady pahalalana hijery mikasika an'io fa zavatra tena tsy ara-dalàna mihitsy le zavatra misy voalohany aloha anangana société hitantana ny kianjam-barea de io iverenako le zavatra efa niresahako ihany hoe ireo ary société BDB eo anivon'ny tanàna Antananarivo misy ny SMDI, ny SMGD, ny SMA, ny SMEV jereo ny fitantanana ny tanàna karaha mazatsy voaloha de ny fitantanana ny kianjam-barea koa de io ndray koa fa de hoe omena orinasa zay zany le zavatra hitantsika tao anatin'ny fampahafantarana nataon'ny conseil des ministres iny de hoe 75% amin'ny fanjakana ary 25% any commune de te anontany ary teny hoe fangamo le kianjam-barea tsy atao anatin'ny tanàna Antananarivo de raha ny tokony ho izy de tokony tanàna Antananarivo manontolo no mitantana n'izany resaka kianja izany fa io zany de misy foana ilay hoe ingérence ataon'ny mpitondra fanjakana ny fanjakana fohibe ny tiako tenenina amin'io resaka commune urbaine Antananarivo ary io tsy vao zao fa efa hatrany amin'ny teteza mito io zavatra io hatramin'ireny fananganana an'ireny coliseum sy ny sisy reny de fa misy foana zay hoe taingenany ny fitondram-panjakana zany ny commune urbaine Antananarivo ary io tsy tokony io resaka société io mihitsy fa tokony hoe apetraka manontolo eo ambany fitantanana ny tanàna Antananarivo zany le kianja fa amiko namana faniry mijery lavitra hoe maninona amin'izao fotoana izao inona ny ao ambadika le fananganana orinasa sao de apetrako ny fantaniana kianjany mamasina zany mantsy kianjabeny mamasina zany mantsy raha resaka politika andresantsika de toerana anankiray tsy azo tsonitsoniavina amin'ny resaka hoe ahafahan'ireo izay misehatra candidat samihafa miteny rehefa tonga ny fotoanany propagandy de sao de te ifehan'izay ohatra apetrako amin'ny fantaniana ihany no apetrako satria tsy maintsy angataka lalana zany rehefa tonga ny fotoana me hoanay ny kianjan'ny be mamasina na ny kianja-barea anaovanay fampahafantarana ho an'ny vahoaka de nde zany hoe tsy maintsy andeha amin'ny alalan'ny orinasa io ve zany andeha angataka an'izay alalan'izay satria mipetraka ny fantaniana hoe maninona no amin'izao akatoko ny fifidianana
am'izao fotoana zao izay tsy hitako hoe misy événement be ve ahoana momba ny resaka kanja be mamasina sy ny sisa ny foot raha teo raha tsy diso ohatrany tsy ao anatin'ilay resaka jeu des îles ohatrany tsisy an'izay ao anatin'le discipline raha tsy diso de inona zany no antony tsy maintsy hoe nanaovana n'izay fanapahan-kevitra izay hoe ny 5/70 amin'ny fanjakana de 5/20 ny commune de raha pitso zany de io société io nanapaka hoe omena autorisation ianareo ampiasan'ny kanja na tsy omena autorisation nareo ampiasan'ny kanja zany aiao io le izy ary petrako ny fanontaniana satria tsy tongatonga ho azy ny fanapahan-kevitra raisin'reto mpitondra fanjakana reto namana faniry fa matory hoe manao zavatra misy zavatra rapetra raisiny de misy antony misy ambadika foana ao anatin'izay misy tableau na le fanay ty tamin'ny herinandro Clémence Sararnirina raha ao le izy faly de verenantsika alefa zany mampiseho ny lahara ny tanàna na Antananarivo zany hoe ny renivohitra Madagasikara anisan'ny renivohitra maloto indrindra ity izy sy de sous izy le classement des villes les plus sales d'Afrique de hitantsika eo zany voalohany Antananarivo Madagasikara fa fahatelo eo milarana maneran-tany izy de raha verenantsika zany am'le larina maneran-tany de Bakou any Azerbaïdjan voalohany de Dhaka any Bangladesh ny faharoa ary Antananarivo ny fahatelo raha am'larina maneran-tany zany fa raha aty Afrika voalohany zany amin'ny loto indrindra renivohitra maloto indrindra Antananarivo renivohitra mpanolo-tsaina ny tanàna ianao Clémence fijerinao zavatra ohatran'izao zao aloha de mahamenatra tokoa satria resaka loto isika de mazava loatra tonga de mbi ao an-tsaina avetrany resaka fako hoe matoa zany no sokajiana ho isan'ny tanàna maloto indrindra Antananarivo dia maloto amin'ny resaka lafiny rehetrarehetra fa ny fako zany aloha zao ny hitany rehetra miariary tena hoe naiza lalana eto amin'ny tanàna Antananarivo dia ahitanany zany any amin'ny sisisindalana anaty fokotany samihafa any fivangongony izay fako izay de io miverina ihany mifanjoy am'le resakitsika teo namana faniry hoe ahoana moa no ahafahana manala ny fako kanefa na ny karama ny mpiasan'ny commune aza tsy vita ny mpanatanteraka ny manala anazy tamin'izany fotoana zany tsaroko tsara mihitsy namana faniry razafy nisy fotoana nanao fanadiadiana moa zany mpanao gazety namana tam'le vao hoe hoatsangana ilay SMA na ilay société municipale d'assainissement de tamin'izany fotoana mantsy ny tsarotsika tsara ihany koa ny propagande izay nataon'Andriamatobe ny tanàna ankehitriny hoe tompon'andraikitra ny commune rehefa tsy afaka ny fako ary atero amin'ny commune ny fako zay moa zany le kabary tam'ireny miezinezina mihitsy tamin'izany fotoana ny amin'izay resaka fako izay de ny zavatra tiako tenenina mikasika an'izay hoe avereno amin'ny commune ozy izy zay le fitakina zany avereno amin'ny commune ozy ny samby va tamin'izay fotoana zay de nefa ny zavatra nisy rehefa raha zay tokoa raha ny tokony natao ary mba entina mahana olana de ny zavatra misy de mitovy foana lay afindrafindrao tao anatin'io commune io nanangana société municipale vaovao indray ny mpitantana de nataony société municipale d'assainissement le izy zay zany le natsangana de rehefa aveo société municipale io tsy nakafakatoavana teo anivonay mpanolo-tsaina akory ny fananganana anazy na ny firafitra zany orinasa hitantana ny ampahambolan'ny commune satria na tiana na tsy tiana de vola avy any amin'ny posim-bahoaka no entina ampihodinana n'izany société zany de natsangana le société SMA de tamin'izany fotoana ny lokaloka mihitsy hoe adio amin'izay ny tanàna fa io ny SMA io apetrakitsika ny SMA andamina nyty resaka fako ity de tamin'izany de fa pessimiste satria zay le efa niresahako taminao teo hoe ny fotoana natsony mpanao gazety hoe nakafakakevitra za hoe io resaka fako io na io resaka lalana io na resaka fampandehanana andrara rehetra tamin'ny tanàna Antananarivo de vola ihany mifototra vola ihany ny ozatra zany rehetrarehetra zany rehefa misy ny vola na ho ataona SMA io na ataona ina moa ty samva io na ataona anarana hafa ny anarany ka voatantinaraka ny tokony mizy de mandeha foana io asy io fa ny zavatra misy zany dia amafisiko le ambarako matetika hoe ny fahira zany ny mpitantana ny tanàna na tsy naomby tao anaty ilay eritreritra fametrahana an'ireto société municipale marobe teo anivon'ny tanàna Antananarivo ireto dia amiko zany tena miariary mihitsy ilay mauvaise gestion na le fitantanana tsy mandeha amin'loha ny fitantanana tsy mahomby izay nataon'ny mpitantana ka tokony mitodika foana amin'izay afaka manapa-kevitra hoe tokony misy ny fandraisana fepetra mikasika an'izay fa raha mbola ohatr'izao no mitoy dia mampalahelo satria ireo mpiasan'ny commune ireo zany de tsy andray karama
farany teo zao taraina taty amiko mipiasan'ny commune tamin'ny andro vitsivitsy lasy zay tamin'ny faraparan'herinandro teo hoe nisy mpiasan'ny commune torana tao amin'ny commune tao tsy fantatro mazava moa hoe inona ny antony natorana azy fa na le ina moa ty na lay ambulance na le fanakao ara ozy izy tsy navelana mpaneno anjomara otrany afempenina zany le zavatra misy mampalahelo zany zavatra zany tena mampalahelo hoe tena critique plus que critique ny zavatra iainan'ireo mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo reo anaovana antsoavo am'ireo tompon'andraikitra isan'isany rehetrarehetra fa de tena tsy rary ny androany moa zao de hoe raha riva am'ireo sasany rano vaovao tatitra voaraiko any ny iona amin'ny tompon'andraikitra amiko am'izao zavatra misy zao efa tafavory ny mpiasan'ny commune ny fepetra avy hatrany de tokony ho raisina de hoe ary zay koa moa ny andrasan'ny mpiasa zay ny vaovao andrasany hoe rovina ny mivoaka ny vola fa tsy hoe ndao indray aloha ivory de le mivorivory ao de ao ndray de manasanasa atodoan'le mpivory solotena ao de inona zany de mampalahelo iaho teo ny fandraisana andraikitra aingana no andrasana ary eo moa miresaka fitatanana teo na manafaniry fa hoy za hoe tena mitohaka mitendany ilay fitatanana tsy mahompy satria farany teo zao tsy haiko 2 volana sa 3 volana lasa de mbola nisy indray ny recrutement ana police municipale sy pompier za manokana tena mampirisika ary ankasitrahako zay zavatra zay hoe ilaina ampitombona ireny mpiasa eo anivon'ny commune ireny fa ianao raha tsy mahavita mandoka rama de ina moa zany ny recrutenao mpiasa vaovao anatin'izay zay le teneniko hoe misy fitatanana tsy mandeha amin'ny laonina zany ao anatiny ity fitatanana ny tanàna Antananarivo ity ary tsitatsiatra koa ny ilazako hoe resaka vola ihany moa tsika zay mpanolo-tsaina any zao ilay ambarandry zareo fa mpanohitra ilay tsy zakandry zareo raha miteny ohatr' zao efa 2 taona mahery zahay no tsy efa tsy nampisitrahana tsony ny zo mialatseny amitsika fa nisy fatapahana jery taty aminay de tsy maintsy mbola namela groupe no zany sady mamara antsika Clémence zany teo am'le resaka hoe tena plus que critique le fiainan'ny mpiasa an-tanàna Antananarivo afatrafatra avy aminao ara afakairezana eo ihany koa ny vahoaka an'Antananarivo miaina ao anatin'izany lotony fako famtona mahitantsika zao hiatrika fahavaratra ahoana ny fandraisana andraikitra melo ny fananganana ny fananana Antananarivo lasa ny fanjakana 75% fanjakana no tompo mipetrabola 520 ny commune Antananarivo marobe ny zavatra sedrainy eto zany ny fitohanan'ny fiarakodia tsy resahantsika itsony zany ny taxi moto sy ny rehetrarehetra sady mamara antsika nafatrafatra Clémence rary ny rina re makasitraka ny miara-manonja moa zany tapaka tokoa ny faneho-kevitra teo noho ny resaka délestage elana tsiny fa de makasitraka namaranako an'le resaka teo moa le resaka hoe recrutement na ny resaka hoe mbola fampitomboana hatrany ny fanaovana fandraisana mpiasa eo anivon'ny tanàna Antananarivo sy ny sisa no nresahana teo akoatran'izay moa nresahanao teo ny fiomanana fahavaratra marina tokoa fa zao de efa tokony efa ela raha nefa tokony santarina zany asa izany raha tena hoe hijery marina n'izay mombamomba ny tanàna izay satria fantatritsika tsara fa rehefa tonga ny fahavaratra dia dibo-drano avokoa
ny akamaroany ireo faritra iva eto Antananarivo ary ireo tsy dibo-drano hatramin'izay raha lasa mahitan'izany dibo-drano zany amin'ny zao fotoana izao noho izay resaka hoe fahatsetsena ny lakan-drano sy ny sisa fa hatramin'izao aloha zany mbola tsy naheno aloha izahay zahay mpanolontsaina hoe misy ina moa zany asa mandeha ezaka mandeha mikasika an'izay ary ohatrany mba manao tatitatitra ao amin'ny tambazotra tserasera ao ihany Andriamatoa ben'ny tanàna fa atao ohatrany resaka firesahana amin'olona etsy-serony tena hita fampiresahana vondron'olona etsy-serony tena hita ao anatin'izany fa tsy de tena le hoe mahasony tanàna loatra amin'izay resaka hoe fiomanana amin'ny fahavaratra izay ka de afatrafatra moa no apetraka de hoe voalohany indrindra amin'ny mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo tena makahery azy ireo manoloana an'izao zava-misy zao satria tena mafy tokoa zany hoe karamanao zoanao amelomanao mivady aman-janaka farantory zareo nitaraina hoe anao BPC zao zay nefa ny zanakay tsy misakafo tena mampalahelo zany zavatra zany tsingofo tena tsingofo n'olona mampalahelo ny zava-misy anaovana antsoavo amin'ireo rehetra izay afaka mandray andraikitra mikasika an'izany mba hamahaingana an'ity olany resaka arabola sy ny resaka fanomezana karama fampisitrahana karama ampiasan'ny commune urbaine Antananarivo ity ary mitodika ihany koa tsy mitsahatra mitodika amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana izay manana ny fahefana sy tokony anara-maso ny zavatra misy tokony hanao an'izany anaovana antsoavy zany rehetrarehetra zany fa ho an'ny mponina Antananarivo ihany koa de efa fantatra ny zavatra misy efa notononinao teo ny ampahany vitsivitsiny amin'izay olana samy hafa izay fa ny azo tenenina angambany de hoe misy fetra ny zavatra rehetra misy farany zavatra rehetra de kely sisa zay angambany fa mila mijoro ihany koa namana faniry satria ho avy ny fifidianana amin'ny antanatohatra maro samy hafa amiko de tokony rehefa hita kosa ny zavatra tsy mety ataon'ny olona anankiray de tsy tokony hisalasala ny amin'ny hoe anao izay tsy iverenana zany intsony satria lasa antsika ihany no hokendan'ny vomanga asesiky ny tanantsika raha toaka mbola tsy fahy an'izao zavatra misy eto amin'ny firenena amin'ny akapobeany sy eto amin'ny tanàna Antananarivo manokana izay isan'ny antony fahinanako atao anatin'ny fandarana miara-manonja amin'izao fotoana izao. Ya, de makasitraka ny mpanolontsaina ny tanàna atao anatin'ny tanàna Antananarivo tsika raha matoa Clémence Ararinirina zany natsona mamaika moa izy satria ny zava-misy eto an-tanàna Antananarivo zany fitokonana noho ny karama zany tena tsy de fahita zany satria raha misy tena hoe commune mampidi bola be indrindra ny tanàna Antananarivo ary mihoatra lavitra ny budget ana ministera iray na roa tambatra raha ny budget na telo kory ny aza ho an'izany tanàna Antananarivo zany kanefa de mahagaga sy mahavalalana ihany ny isin'izay hoe tsy mahaloka karama ny mpitatana ny tanàna Antananarivo de zay no etsotsika ny mpanolontsaina ny tanàna zay mpanara-maso ny asan'ny mpanotanteraka zany mazava ny fanazavana maro samihafa teo fa ho hitantsika eo indray moa zany satria ny fivoarana vaovao de hoe to hisy fivoriana raha ariva de ho hitantsika fa ny zava-dehibe aloha zany de efa fasahim-pijoroana ataon'ireo mpiasa ary ao anatin'ny faritry ny orinasa izy ireo no manao an'izay fitokonana izay raha ataontsika hoe fitokonana lezy na hoe fijoroana tsy fakasitrahana ny ambola tsy naharaisina izay karam'izay ao anatin'ny faritry ny orinasa hoy aho fa tsy ivelan'izay eny araha de makahery ny malagasy rehetra sika makahery ny mpiasa indrindraindray koa makahery anao Clémence vita be ny adidy ao anatin'ny tolona satria mbola tsy vita izy ty mbola tsy vita ny tolona de akina amin'Andriamanitra koa moa zavatra rehetra raha manafaniry makasitraka be dehibe anareto eto anivon'ny MBS ny radio Mada sy ny radio MBS ihany koa nanaiky ny vahinanako tamin'ity androany ity fa de niazakazaka tokoa moa ny zavatra misy de alako tsinona ohatr'izao ny tenue tonga aty satria tena zavatra nampalahelo zavatra tranga-androany raha ho an'ny tanàna Antananarivo manokana makasitraka indrindra. Misaotra anao de misaotra amin'ny fary sy lalaina tao ambadiky ny sary sy ny feo namana mpiara-miasa teknisiana rehetrarehetra tao anivon'ny radio Mada de ny MBS radio tompotrano mampetrano fandarantsika isika rehetra mamy fotoana ho an'ny rapitso indray zany miaraka amina soloam-baoaka hafa sy namana hafa indray zany etona de manao kokoa Andry Julio any Sambava Julio mpanetana mpanaraka ity fandarantsika ity zay nangataka an'izay kokoa manokana izay makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy.